tompolasy tompovavy isaorantsika ilay nahary noho ny nanomezany antsika menakavy andro vaovao indray amin'izao alatsinainy ny 5 jolay 20 sy 20 izao dikan'izay dia herinandro vaovao indray no diavintsika manomboka anio izany anterina ny arabom-bampirarintsho ho antsika menakavy na ianao etontoerana na ianao any ampitan'ny ranomasina ary arahaba midika fifamatorana no efitra zany rehetrarehetra izany tsy misy ny anavahana fa ataontsika arahaba ny manjaka miadana samy mahazo ny lafivalo ny ambany lanitra hatrany ampitan'ny ranomasina ny faniriana dia ny hoe ny arahanao amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada hatramin'ny farany amin'ny ity fotoana ity raha ny fandehan'ny fandarana eto dia eo ny famakafakana hoentin'ireo mpitondra zany famakafakana izany mbola ho avy eo ny namana maro samihafa misy ihany koa ny vahiny avy lavitra efa pisehatra teto amin'ny miara-manonja izany olona izany tsisy vina maro ho an'ny mpanaraka amin'ny fandarana i tonton Raex avy any amin'ny faritry Androatra Mangoro any amin'iny faritra Parafaravola iny efa herinandro mahery izy ny teto Antananarivo satria dia namonjy ny fionana zany tetsy amin'ny Magoroa Beoritrika dia avy lavitra ry zareo olona maromaro izy ny avany no tonga teto Antananarivo toy ny tany amin'ny faritra hafa ihany koa izay tonga teto sika hoe natrika zany andray anjara amin'ilay hoe itsika fanavotam-pirenena tamin'iny sabotsy iny raha ny tena vaovao nisongadina aloha dia mbola niakony sakoroka tetsy Magoroa Beoritrika iny no ambetin-dresaka maro hatramin'izao ary sakoroka tonga hatrany amin'ny fisamboran'olona sy ny sisa manoloana izany toe-javatra izany dia maro mifanehoan-kevitra mialohany hoe hitondrana ny famakafakana sy ny lafin-kevitra maro samihafa tsara banjinina tao anatiny ny raharaha iny dia ndeha aloha ezahantsika ho averina ny zavatra nitranga tao amin'ny Magoroa Beoritrika tao mba afahantsika zany hoe mipetraka tsara maraka tsara ny vozotra n'ilay raharaha nisy mantsy tamintsika no hoe tsy dia naraka loatra teo no nanaraka hoe raharaha-mpianakaviana rehefa sabotsy nandeha mariazy sy ny sisa dia tsy dia naraka fa inona hony fa ahoana hony fa inona zavatra mitranga dia aleo lefantsika zany ny tena hoe votoatiny iny raharaha iny ka no arahantsika voalohany dia ny fanambarana avy hatrany nataony président Marc Ravalomanana zay lehibe an'ny Tiako Madagasikara lehibe an'ny RMDM mpitarika ny mpanohatra tamin'ny hoe nisamborana ny sekretera jeneraly ny Tiako Madagasikara Rino Andriamasinoro sy ny mpandrindra nasionaly eo anivony zany toko izany ny Cordomo no fahalalany ny Besemaroazy izany Julien Andriamatoa Jean-Claude Rakontanirina zany izay avoasambotra tetsy amin'ny Magoroa ny Beoritrika dia efa hariva be zay vao tafavoaka dia nisy avy hatrany ny fanambarana izay nataony ny président mitarika amin'ny mpanohatra président Marc Ravalomanana ary dia ny teny tao aorianan'izay avy hatrany ireto no samborony reto ndelo zay no arahantsika amin'ity fanomboana ity afahantsika maharaka tsara hoe ahoana sy ahoana ny fipetraka ny raharaha zany tamin'iny fotoan'iny daholo manoloana ny herisetra sy ny fisamborana ankeriny natao tamin'ny sekretera généralny antoko Tiako Madagasikara Rino Andriamasinoro sy ny coordonnateur Jean-Claude Rakontanirina dia milaza an'izao amin'ny voaka malagasy rehetra laza an'izao fireneny rehetra eran-tany tsy sahaza tsy mendrika amin'ny voaka malagasy
ny fihetsika toy izany fampiroroana fanaovana fitaovana n'ireo mpitandro filaminana mba hiarovana ny tombontsoan'ireo izay tsy mitovy hevitra aminy mi aminareo hoe herisetra ary tonga dia atao sambotra ankely fotsiny izao alaina mivozona akanjony zany natao hoe terrorisme d'État zany natao hoe fampiroroana izany natao hoe tsy malaza sy manitsakitsaka ny lalam-panorenana ka na inona lazainareo a efa miparitaka eran-tany ny zavatra niseho ampisehoana feta Madagasikara dia tsisy mihitsy zany fanajana ny zon'olombelona zany tsisy mihitsy zany hoe fanajana ny asy mba olona ny olona zany na malagasy azy mampitarika azy ka dia maneho fankasitrahana sy fisaoran'ireo vahoaka rehetra zay niara-nentana namaly ary tonga teny amin'ilay toerana nesona anazy ireo ray andro manintsy izy ireo teny foana fa mifitsorana izy ireo satria tsy hita zentina ilazana azy saika morina fotsiny mivesatra saika atao amin'izy ireo ianareo ohatra zavatra nanjony tany anosy be tamin'ny nidony tandremo tsara fa fandalovana ny ianareo eo amin'ny toerana io tandremo tsara fa fampandrosona firenena tsy maintsy anatin'ny filaminana sy fanakalozan-kevitra fampitenihana efa niantso impiry izahay hoe tokony asiana fionan-doha firenena concertation nationale hifampidinihana ny olona rehetra izay tokony hifampidinika hifanarahana nareo manao be marenina fotsiny ka dia mbola mamerina ihany ny fanamelohana tanteraka ny fihetsika toy eny ary mamerina ihany koa aho anareo ao amin'ny fitsarana momba lalam-panorenana mba hajereo ry olona raha tena tsy mitanily ianareo ara-dalàna ve reny araka lalam-panorenana ve reny mety ve reny atao reny na dia teny kely raha tsy avoaka anareo teo nge zay teo aho malala tsara ohatra n'iny zany hoe fanajana ny lalam-panorenana zany toy ny Andrakandriamaso finianana natao zany alohan'ny andraisana ny andraikitra maha-président ny république fa tsy mangenahena sy manao be marenina fotsiny eo koa dia miantso voaka malagasy rehetra samy joro hosa andray ny andraikitra fa tsy avelantsika ampahoriana toy izao voaka malagasy samy tendremana eto dia te anararoatra aloha isotra ny firaisakinantsika rehetra tao anatin'ny reny zavatra reny singana manokana an'izay ny filohan'ny antokotiky Madagasikara filoha Marc Ravalomanana raha vao naheno fa ny voasambotra izay atao anatin'ny mpitariky ny antokotiky Madagasikara dia nanao n'izay azo rehetra natao natongavana tao anatin'izao fivoahana izao ary dia misaotra mpikambana rehetra ihany koa na isika rehetra izay naneo hevitra tany anaty tambajotra tserasera rehetra tany sy ny fahatongavanareo maro tonga teny fiadanana tena mitoerana nitazomana anay raha ny zavatra nisy sy ny zavatra niseo ny fitinina dia izay efa ciblé tao anatin'iny arrestation iny satria tsisy antony manokana mihitsy tokony nisamborana anay raha tamin'iny antony iny raha tamin'iny fotoana iny fa izahay mijoro erina ery no izay ny tonga dia nybataina ary zay tsy nahafantatra koa rery hoe to bataina zay zany nalefa nasitrika tany anatin'ilay tomobile ka za zany dia tena manamafy mihitsy ny milazany hoe efa tafiditra ao anatin'ny jadona tanteraka ny firenentsika zany zao efa mepotika ary mila ny fijoroan'ny tsirairay avy mba tsy hilefitra manoloana n'izay zavatra miseho zay hita taratra fa tena mikorosofahana tokoa ny fampianana ny demokrasia eto Madagasikara raha ny nanatrika ny zavanisy sy ny ainanay androany satria dia teo ampanantanterahana tanteraka ny andraikitra mampitarika ny antoko anay zay manana ny andraikitra araka ny voalazany eo amin'ny andininy fadimy amby dimampolo amin'ny andininy fahatelo ao amin'ny lalàna fehizoro 12 sy 10 aotraoatra valo zay mametraka fa andraikitra ny antoko politika ny manao ny antsoina hoe animation de la vie politique teo ampanantanterahana an'izany satria izany tokoa no antony tokony nanaovana ny etsika tao amin'ny magro zay toerana voafefy ary nazahoana lalana ary tsy mila kanalalana mihitsy satria ao anatin'ny andraikitra tanteraka kanefa dia tao anatin'izany no nisy ny fisamborana zay nisan'ny tena petraka ny hoe fisamborana arbitraire zay ngamba ny azona ilazana azy satria
tsisy antony manokana mihitsy ny tokony ny sambonana anay nandritran'izany fotoana rehetrarehetra zany ary tena tsy misymihitsy moa zany ny fanajana ny zon'olombelona nandritran'izany fisamborana zany fa ohatran'ireny misambotra n'ireny mpangalatra gaigila reny no nibatana olona ifada ny anankiroa mibata avy amin'ilany amin'ilany ny anankiroa manosika avy ato aoriana manery ny hiditra tao anatin'ilay fiara ary rambana ny tany moa zany ny antony isamborana de hoe rehefa tonga ny amin'ny toerana anaovana fanadidinareo no fantanareo inona ny antony ny zavatra nisy tao anatin'izany de tena hoe fampiororona fotsiny na fanampenam-bava amin'ny sy afazahoanay manoe hevitra kanefa izay de mijoro eto fa raha mbola amin'ny andraikitra zay saninay eo amin'ny fampanianana ny resaka ny antokoa de tsy emotra ny ilazan'ny hevitra mihitsy zay satria zo fototry nomeny lalam-panorenana anay ny filazana ny hevitra sy ny fanazavana ihany koa ny zavatra rehetra iainana amin'ny firenena amin'izao fotoana zao zay tsy mitakona fenina amintsika satria dia iarantsika malala ny fijaliana mahazo ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao ka zay mino fa tsy ny fisamborana anay kory ny amahany olona ny vahoaka malagasy amin'izao fahasairanana mahazo anazy zao zay zany na raha antsika ny mazavatsara ny teny farany teo moa zany ny mpandrindra nasional ny antoko tiako madagasikara zay anankiray tamin'ireo ansamborona Jean Claude Rakotonirina de talohany ny sekretera general ny antoko tiako madagasikara Rina Ndremasinoro zay nosamborona ihany keo izy mirahalahy ireo zany no samborona de netana tany fiadanana araka ny efa nanarahantsika dia talohan'izay ny filohan'ny tiako madagasikara filoha mpitarika ihany koa ny RMDM filohan'ny mpanohatra ny président Marc Ravalomanana samy nanaraka isika fa ny ataontsika hoe raisika tao anatin'ilay izy hoe ofehany dia nisy teny tao nataony président Marc Ravalomanana ny amin'ny hoe terrorisme d'État no misy eto eo ny barbariny ny tsy fanajana ny lalam-panorenana fandalovana ny eo amin'io toeran'io tsy vitany be marenina ny fitondrana ny firenena indrindra firenena efa ao anatin'ny krizy aiza ny ACC raha vao miresaka hoe ACC de lalam-panorenana no dikan'izay tsy misy demokrasia eto amin'ity firenena ity izany no teny teo ary dia akoatran'izay afahantsika maraka tsara zany ny zava-misy tamin'ny sabotsy de ndeha iverenantsika iainana ny sakoroka tao amin'ny Macron beoririka tao tamin'io sabotsy io ary ao anatin'izany no nisiny fitenenana afaty amin'ny mpitandro amin'ny filaminana fitenenana afaty amin'ny mpitarika izany amin'ireo hoe hiatrika ny fionana saika ny tanterahana tao amin'ny Macron ny beoririka tao zany ny député fetra tao ny filolefitry ny RMDM misahana Antananarivo ry Alain Ndremiseza sady nisy ihany koa tao ny afatra ny mena ny fiombolambe raisam-pirenena dia teo ny fampisodistonana isan-karazany fanositsehana isan-karazany ry Pasteur Edouard tsikasikasana ery amin'ny arabe fampisodistomana tao zany rehetrarehetra zany nde ho arahantsika ao anatin' itya fitona itya izay nataony ny mpanao gazetiny MPS sy ny ekipa rehetra teny an-toerana tamin'ny 10 minitra no nigadona teto amin'ny macrobeoririka ny mpitarika ny tolony ho an'ny fanavotam-pirenena izay no karakaray ny RMDM tsy nahasakana vahoaka anio hevitra ny fandrafetana ireo mpitandrony filaminana ireto farany izay nanambara fa etsika tsy nahazahoana lalany kanefa ny prefecture no nanome alalana omaly toy izao ny zavatra ny tranga rehefa tonga teo amin'ny barazy faharoa iditra ny kanja ny Macron
mila olona be afona iresary zay 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 omaly a amelanareo fotsiny toerana tsy zavatra mila miteny zay tsy vietony aza kisitsitsinao aza mititititolona aza misitsitsinao tsy mety zao mila miteny zay fa maninona ahoana ny complémentaire anay tsy alohan'ny la mpiasa anay tsy Tabarasana fe sy maninona na mampisahery ordre azy zany nanao manazy tsy amezatsiny fa zao fotsiny aza mampiasa hery zao a tsy mitovy ny hery fa raha vaborena aloviny le parsa letra colonel iza lehibe anareo anankiray miresaka amiko zay fantatra za fa tsy resaka amin'olona be zay lehibe anareo fa misy mpitarika ny zavadrehetra ay ka mipitarika tsisy nikastanana tsisy nikastana teo za ve nikastana iny no fisamborana voalohan'ny tranga teny an-toerana nanomboka nampiakatra ny ambom-pony reto vahoaka leo fahantrano te aneo ny etaetany ny fihetsika teto ka nanomboka ny tabataba ary niandry ny toromarika avy amin'ny mpitarika hetsika ireto vahoaka marobe ireto tetsy an-daniny anefa nandeha ny baiko ho an'ny fampisamborana avy amin'ny fanjakana ka isan'ny voatondro tamin'izany ny sekretera jeneraly ny antokotimy Andriamatory Narandriamasinoro sy ny mpandrindra nasionaly ny antokotimy
avy hatrany dia niazo teny amin'ny tobiny zandary eny fiadanana ny fiarantondra ny sekretera jeneraly ny Antokotima sy ny mpandrindra nasionaly ny Antokotima. Nanamafy ny teo anivo ny mpitandro ny filaminana fa etsika tsy nahazahoana lalana no antony ilay fisamborana. Taratasy nomeny tompon'andraikitra ao amin'ny prefekturanay dia tsy nahazo alalana ka no anton'izay ny antony izay mpitandro filaminana nandrara ny famirima teto amin'ny toerana reo moa zany araka voalazako teo tsy nahazoana lalana ny famirima ary eo anisan'ny tarika andreo olona reo reto zany anisan'ny natsona reo olona mbola hitakitana reo fa reny anisan'ny tarika andreo teo ary ny arantsika neta zavatra tsy teo. Tetsy andaniny izany anefa nanamafy ireto vahoaka marobe ireto fa nahazahoana alalana ity etsika ity ary ny prefektura n'Antananarivo no namoaka izany omaly. Isan'ny fampiresaka ny vantana taminy ny filolefitra nasionaly ny RMDM eto amin'ny faritany n'Antananarivo Andriamatoa Alain André Amseza. Anarava manarabavoasa tsy manaraka tsy mety izy zay tsy tenenareo iotsaka dalambele vahoaka posetsika le vahoaka lasa manao tao fahatany anyvahoaka andalambe ary trefena nazava ny tele eo maly de tonga zahay eny zahay andalambe zahay koa matona andeha eto de misy antony prefena me maly nareo le tsy diso e fa le prefe mihitsy mampiady vahoaka mampiady aminareo zay tsy dahalala terenareo hakany andalambe le vahoaka tsy mety posenareo zao reo de misakana circulation de tsy mety raha nareo manosika ny amin'ny arabe de andeha tokotra ray aro any amin'ny arabe ianao nanapakevitra ianao ko de anatymadro andeha tinareo de hoanzy zany ina tsaratsara kokoa eto amin'ny arabe sa madro revony zany any amin'ny arabe de andao tsika ane zao ety amin'ny arabe ety amin'ny arabe tsaratsara raha ao madro satria zay teny amin'ny préfet raha mivoaka ao amin'ny territoire ozy izy de anay fa raha tsy mivoaka ao de anareo ihany zay ny teneniny hafa zany tenen'ny préfet de hafa ny zavatra atao zany na anao mahatsapandray colonel satria anao mba ilalana izy matotra izy teny alina androany izy mandeha taratasy anao na ianao ara tokony andiny tena hoe manaja tena ve zany olona zany tokony tsy anjay baiko ohatran'izany nareo raha za tamin'ny placenareo tsy matotra le ray aman-dreny préfet sainay miteny an'izany tsy matotra préfet de police Antananarivo tsy matotra elatra ho an'ny mpitandro filaminana ny eritreritra préfet tsy matotra sa zareo tsy mifanaraka le baiko mivoaka be ka aminay zany ny mpitandro filaminana sy ny préfet manery ny vahoaka hidina an-dalambe satria zay teo anaty nakoro atosoka ho any an-dalambe zay nefa mbola tsy am'izany ka aminay zany na tiany préfet na tsy tiany tsy mety vakinay ty baranty avy eo zay tsy hiady tsy voaka ao anaty nakoro disfef zay ary mitady ny préfet ho tonga eto aza mampiady zana bahoaka mpitandro filaminana aza mpiadina aminay ho an'izay mpitandro filaminana manjay baiko sadasada azy ny azy tokony mbola ampiseho fahendrena anzay ny RMDM zao ozy zay azafady manao antso préfet zay prime ministre amin'ny filohan'ny république zay mana tokony andraikitra avoay le olona roa voasambotra ao fa iatelo hiala ny RMDM madio ny tanàna tsisy kotana tsisy maratra zay ny angatahanay avoay monsieur le préfet le olona roa ny samborona niaraka mipetraka taminay telo de mandeha zay zay atongavan'io eo de lasa zay vitany eto afaka mody ny elemanareo makany mivady aman-janany izay komba mody vitany androany miandry an'izay zay raha miantso anao atsovy amin'ny telefôna mba tsika mba mifampiresaka teo de mandeha zay tsy mila korotana nge tsisy korotana misy nge io e mbola tsy tonga very ao any misy olona miresaka aminy satria niresaka tamin'ny préfet ny tenako teo de ozy misy sotenako any de angaka mandeha préfet alefasa ato aminay refampiresaka lisy inona setriny 10 minitra aorina anzay fisamborana ny setriny tonga de bataina samfatolatra mibatagony secrétaire général ny Antokotima Andriamatolina sy ny coordonnateur anay Andriamatoa Jean Claude zay zao misy nefa zay mipetraka amin'ny tany irofo mandefa amin'ny karazana
lômozely ianareo atao anatin'izay le fisambo be dia malala efa lasa liavatra mangatak'izay hoe avay fotsiny izy ohatra zay a dia vitany eto a tsy misy tsony eto miarasavanak vahoaka tsisy olana zay re mbola eto sokorotany zany io manjary mpanakotana mameanina fa avoay izy dia mandeha moto zay samy mandeha vitany eto androany amin'ny sabotsindray zay nandritra izany dia niantso ny sehatra iraisam-pirenena ny mpitarika ny tolona mba hijery manokana ny fihetsika fanampenam-bava ataon'izao fitondrana izao amin'ny vahoaka malagasy. Demande l'application de la démocratie dans tous ses sens à Madagascar. Nous déplorons que vous, la communauté internationale, l'ONU, continuez à donner de l'argent à des gens qui font mourir de faim, les Malgaches. Nous voulons tout simplement rentrer pour faire une conférence. On est devant les forces de l'ordre. Nous ne voulons pas à Madagascar que le sang soit versé. Nous ne voulons pas qu'il y ait à Madagascar des confrontations entre nous et les forces de l'ordre. On a appelé le préfet, on demande tout simplement de rentrer dans l'enceinte du Mako pour faire notre discours. On ne peut pas entrer. Le monde entier doit voir ce qui se passe à Madagascar parce que ce soit hypocrite ou tout direct quand c'est pas la démocratie. C'est pas la démocratie. Nous demandons là que toute communauté internationale boycotte le gouvernement malgache. Rassemblement pour le redressement de Madagascar, pour la bonne gouvernance, pour l'application de la démocratie. Et vous voyez ce qui se passe. Nous, on n'est pas contre les militaires, les gendarmes qui sont là. Nous sommes contre ceux qui donnent des ordres pour qu'on empêche les Malgaches de parler, on empêche les Malgaches de manger, on empêche les Malgaches de circuler. Nous, on n'est pas d'accord. On veut de la démocratie chez nous. Les gendarmes et les policiers doivent s'occuper des tals, des voleurs, des assassins, mais pas d'un monsieur comme moi qui a plus de cheveux, qui est là et qui demande à aller dans l'enceinte. Nanamafy ireto vahoaka marobe ireto fa tsy ala eto raha tsy mivoaka ireo izay nosamborona. Rehefa nijiriziry ireto mpitandro filaminana azo baiko fa tsy mahazo miditra ny kianja mifefy ireto vahoaka malagasy ireto dia nijanona teo amin'ny arabe ary teo mason'ireto mpitandro filaminana no nanehon'izy ireo fa alabato no nalany fitondrana rajoelina izay arovanizy ireo mafio. Tombe lalana miditra aloha za tsy prefecture ny teny zay zay nahazo réquisition ko zay tonga eto fa tsy se mo vovoana fatany zany nareo zany tsy mifandray zany le fomba fiasanareo raha izany satria préfet teny afaka ozy fa voaka kosa tsy afaka zao ndrasako aminareo tany misy fanjakana aloha ty tany tandalana ny famorim-bahoaka dia tokony angatahana lalana atreto tsisy fangatahana lalana napetrakareo io na misy famadihana na famoran-jazy nanao arrosazy aza mangataka lalana président fototany fa maninona moa nareo tsy mangataka lalana fantanina aminao ary tsika hoa tsy azakasibosy zany resaka fitsipika fotsiny zany aretina makany aminao ihany izy tsy maninona zany atao zao ary rehefa ny président de république mandika lalam-pandrenana sa misy olona mahazo mandika lalàna sa misy olona tsy mahazo mandika lalàna misy rafitra efa mitateraka ho an'izany raha aman-dreny ho any am'izay rafitra mahateraka zany nge tsy hoe rafitra fa le mandika an'le lalàna le rafitra ny ajaina dia mapetra ho any am'izay rafitra ny fitarenanareo teneninao ry matenenao nareo mafibainareo mapolitika fatanay dia mandika lalam-pandrenana président ina fataonareo milaza mbay lalàna io ina mba miteny aminareo zay ty lalana ty lalamba tsy nazo lalana io zay nge tsy many an-dalana fa hoato amin'le terrain tenen'ny préfet ny olona sainareo manaja lalàna lehibe nareo faratapony tsy manaja lalam-pandrenana fanekena tamin'ny olombelona rehetra préfet de police ny teny ao anaty fefy tsy voatery anao fanambarana ny tompony toerana ozy zay ny tenen'ny préfet izy namevaikiny anao fara eto amin'ity tanànana Antananarivo ty zay nge le zava-misy tao e tena eny zay dia mahazo lalana dia laty zay fa tsisy resaka hoe eto an-dalana eto zany misy ambony lalàna zany ato anatin'ny faritra iadidina eno misy eno hoe tsy mamaly valio ara lizy
misy ambony lalàna sa tsy misy ianao ne dia fatotra zany valiony ianao efa namaliny teninao efa nampafantariko anareo koa ny position anay efa namaliny teninao za ianao zao mamaly raha ohatra hoe misy olona ambony lalàna ve mandika lalam-panorenana manaiky anao fa raha ohatra retolo ndraiky la zay mandika lalàna kelikilika ty hoe filaminana dia sakananao ianareo reo zany manaja an'le olona mandika lalàna faratapiny any zay misy kasakasaka reo zalahy zay dia efa teniko aminareo reo folano tasy kolonely efa tena za oha tsy mpanome lalana nareo ange tsy mpanome lalana promotion papako anao mba eka tsy za tsy mpanome lalana za tsy autorité administrative ny fantatray dia manaja lalàna amin'ny olona tsy manaja lalàna nareo zay misy dia eo fa maheno mpanao gazety zao maheno mpanao gazety dia ay ve zany misy tsy misy an'izao akory raha tao anatiny tao zany zay oa lafa madiana za nafa aza mampiasa amilesaka lalàna aminay ianao aza amilesaka lalàna aminay satria ianareo manaraka lalàna tsy manaraka lalàna zay raha ohatra manaraka lalàna dia marina ekeny manaja lalàna zay fa lehibe mora tsy manaja lalàna efa tadavinareo zany efa manarifatareo efa tsy ampirakofanareo dia votenanareo ihany manaja lalàna olona mpandika lalàna aiza veranga olona paster to zany le hoe le toerana tsy fotsiny ny ngafina hoe ao ny toerana ny tenen'nyprefet nareo dia zay ny mandray andraikitra zay fa zay hoany anatiny any dia renareo tsy hoany anatiny zay ndre zao le olana be misy eto amitsika ety le any anatiny tena angatanay fa neto tsy rarahinay neto fa zay hoany rehefa mivoty eto zay nareo fa miteny hoe arao zay rehefa any maso le olona fa za zany mahita hoe le fanjakana misy contradictoire tenen'le fanjakana préfet manome alalanao amin'ny toerana amin'ny fefy ny fanjakana indray mamoaka hoe fefeo rehefa vahoaka reo tsy teny le lalam-panorenana nefa dia mahazo miteny amin'ny fanehonkevitra malalaka zao zao lasa tsy mahazo miteny le olona aiza zany ny ainana zany sona te fanokana mpanjakana baribary efa nanotaniko tao zany lehibe mandika lalam-panorenana zay kolonely fanteny fanga kolonely manana taratasy afaka misakana ihany basona seonay basole mpanao gazety préfet ny teny verbal officiel amin'ny télé fatatsika ny lanjany télé amin'ny lalàna manankery atsandro zany defa tenena amin'ny télé mampiaty vahoaka misy contrat misy fametsana préfet amiko zany tsy mato sa le mpitondro amin'ny fandraisana fanapahakevitra tsy mato tena tsy mato ampy izay ny fanapakana vahoaka ampy izay ny fanampenam-bava ampy izay ny fampahantrano tsy hijanona intsony ny etsika fitakiana manomboka androany ary fanomboana ihany izany ity androany ity tsy fotoana iarovana fanjakana tahaka izao intsony izao fotoana izao fa fotoana fitakiana fiovana fa mila izany ny malagasy ankehitriny ampy izay ny balarora sy ny fanampanantenana pokaty ho iatrany ny antsony reto vahoaka ireto mitoy ny tolony ho iatrany ny fanazavana fa tsy mila fitondrana tahaka izao intsony ny malagasy zay le izy fa tao arinan'izay rehetrarehetra zay dia maro ny fanehonkevitra tetsy teroa dia anisan'ny naneho hevitra avy hatrany ataontsika amin'le hoe réaction aso ny solombavamboaka lany tamin'ny anarany tiako Madagasikara teny boriboritany ny fahaenina ny député Todsoa toy izao ny nambarany mbola tsy hanao analizy mihitsy aloha isika fa mbola ampiainina tao anatin'iny raharaha tamin'ny fakomaly iny tamin'ny sabotsy zany dia mbola ampiainitsika dia ndao aloha arahantsika ny réaction zany nataon'ny député Todsoa zany dia avy hatrany ao arinan'izay dia miditra amin'ny famakafakahantsika andao arina mitoy indray ny barofo ataon'ity fitondrana ity
voatohitohina sy vohitsakitsaka tanteraka ny demokrasia eto Madagasikara sy ny 2020 ny fanambarana ny zon'olombelona navoaka ny firenena mikambana ny taona 2017 izay namafisy ny repoblika malagasy ao anatin'ny lalam-panorenana 2020 porofo mitohaka amin'ny tenda ny fanakatsakana ny olom-pirenena anio ny hevindry amin'izay toerana safidiany momba ny raram-pirenena na ny fomba ino izany na amin'ny fomba ahoana didijado na ny misy eto ampiasaina avokoa ireo endrika herim-pamoretana amin'ny alalan'ny fanomezana baiko sy fampiasana ireo mpitandro filaminana toy ny tranga teny beoririka androany izay ny fiara-mihitsy tamin'ny fisamboran'olona fa nososiana demokrasia avokoa izany rehefa mizotra makany mihitsy ny fitondram-panjakana na tsy milobava azy porofo ny zava-misy fa ity fitondrany mihitsy ny tsy mahazaka demokrasia hoy ny solom-bava-bahoaka toytsoa andriamapandry ka manao ny fomba rehetra nakanana ny hafa tsy anio neviny tratratratraina fa misy demokrasia malalaka ny faneho-kevitra kanefa ny fanohitra amin'izay ny zava-misy misy ny demokrasia eto Madagasikara faneho-kevitra tena atao hoe ampilaminana ary soan'ny olom-pirenena soan'ny vahoaka soan'ny mpanao politika na sota sivily izy na iza no maneho hevitra ary le faritra nge faritra voafefy dia maninona zany no fenoana emorega Amanarivo sy fiara-mifony vy maro isan-karazana fa zao zavatra zao zany dia hitaravana fa tsy mahazaka demokrasia ny mpitondra zany amin'izao fotoana izao koa dia eto zany dia manambara izy izay ary manao antsoava amin'ny comité international sy ny vahoaka maro eto Madagasikara ny vahoaka rehetra mba tsy anaiky lemenana intsony amin'ny zavatra tahaka izao maninona no tapenam-bava ny vahoaka efa ampiakarinareo ny fitim-piainana ny tsy fandriam-pahalemana ny sosialim-bahoaka tsy jerevanareo zao koa zany dia le zo fototra le fahafahana mihitsy zany aiza zany le izy aiza le fahafahana aiza le lokaloka zay napetraka zany teto amin'ity firenena ity ketra zany dia manao antsoava avoay malaky mihinana namanay fa tsy mety ny fisamborana tahaka izao mafy ny mahazo ny vahoaka malagasy ankehitrindry voaolana ny ato fanainy voakapoka anatin'ny fahasahirana nalalina mbola tapenam-bava ihany koa tsy ilazany marary azy sy ny heviny momba ny raram-pireneny koa avery maro mpitady tiana tanteraka dia nisy zazakely sy ramatoa zay ny anjera noho ny fanosehana nataon'ny mpitandro ny filaminana naratra izy ireo ary torana le zaza ary ny tenako zany no nandraindraikitra nitondra azy ireo any amin'ny hôpitaly ny vity fanafody ary ny voaka somatsara zany reo olona ireo ny tianatenenina amin'izany dia fa tsy mety tsony ny fitondrana jadona atao amin'izao fanjakana izao satria aiza ny demokrasia aiza ny zo fototra atao zany amin'izao fotoana izao efa tsy rariny tsony zany ny zavatra tahaka izao koa dia misy fetrany ny fandeferana dia miantso ny voaka malagasy ao masolom-bava-bahoaka anay zay samborina raha sanareo fa aza ny olom-pirenena tia tanindrazana tsy mangalatra tsy maninona ny dalo tsy enjehanareo ny mpamakitrano tsy enjehanareo fa ny olona maneho ny heviny ny olona zoan'ny olona no mirotsaka andalam-be ary misy ny communication efa ny tena zany mazava tamin'izy mpanao gazety hoe zoan'ny olona zo fototra zany dia maninona no atao amin'izao le vahoaka malagasy koa etsy dia manao antsoava amin'ny vahoaka mahamalagasy mitonytolona ho amin'ny fanavotana ny firenena nataonay ampanajana izy nataonay ampilaminana sasamborona vonanao sonona ny aiko raha sanareo fa azany olona tsy manatsiny no ataonareo tahaka izao azany vehivavy azany zaza azany olona tsotra no atao an'izao fa izay voafitom-bahoaka atao raha tena sanareo ao anatin'izany ka zao zay dia nanao antsoavo amin'ny communauté internationale ny mpiara-miombina antoka rehetra ny société civile ny mpitondra fiangonana rehetra fa tsy manaiky an'izao jadona fa izao ary manameloka izao zay dia sanatria ve da ny olona atao ohatra ireny ve ny fakana olona salamreny maka olona kely nge natao salamreny tsy mety zany reto zao dia eto dia mity tenana nareo amin'le izy hoe inona ny tombotso azo ao anatin'izao Depite Tontsoa no niteny teo
dia rehefa tonga ny ariva mihitsy zany tamin'iny sabotsiny a dia navoaka ihany moa zany a ny sekretera général ny tiko Madagasikara Rina Andriamasinoro sy ny mpandrindra nasionaly tiko Madagasikara Jean-Claude Rakotonirina nanahoana ny teny fiadanana ho rahantsika avy hatrany indray ny akon'izay. Navotsitry ny zandary tamin'ny fitoro rasy sasany ariva teo ny mpandrindra nasionaly ny TIM Jean-Claude Roger Rakotonirina sy Rina Randriamasinoro sekretera général ny antoko TIM rehefa avy nampirorona nandritra ny iray andro maninjitra tao amin'ny tobony zandary misara ny fikarohana ny eloka bevava etsy fiadanana. Androany ariva dia nirohatra nakeny amin'ity toby ity ireo mpanao fihetsiketsehana tetsy Amagro nitaky ny famoahana azy mirahalahy mianaka ireto. Tazana tena toerana ihany koa ireo mpanao politika maro. Voaterina le fanody anefa ireto vahoaka ireto noho ny ariva ny andro satria faritra mena ny eny an-toerana araka nambaran'ireo mpitarika. Dia mila mitandrina isika satria sanatria sao dia misy ny manana eritreri-dratsy sao dia miopefy dia manjary miara-maloto ny rehetrarehetra fa zay zany ny toromarika aloha mody daholo sa mamonjy ny tokantrano zay hatreo. Mitontolona na eo aza ndra matahora raha nambaran'ireo mpitarika teny amin'ny fiadanana. Tsy mihetrika na mivoaka izy na tsy mivoaka tsy maintsy mitohy foana fa mazava ny zavatra teneninay ny mpanao gazety efa mazava be ny resaka na mivoaka izy na tsy mivoaka ngeny antsika fitakinan'ny demokrasia tsy maintsy mitohy fitakinan'ny demokrasia ary zay dia tsy maintsy angataka iverinao Macron anao ny fionambe ho an'ny fanafotam-pirenena. Zay raha ohatra zao ny afatra ameko ny fanjakana raha tsy nisy an'iny fanakatsakana an'iny zao nandeha tsara ny fivoriana na zao alina zao atsika efa tsy misy eto intsony. Tafiditra eto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 2024 ny jadona ary manam-pirofo izany izao fihetsiky ny mpitondra izao. Ataony mpitondra fitaovana politika ny mpitandro filaminana. Efa sokajiny maro ho akta terrorista mihitsy izao fitazomana ny sekretera général ny antoko TIM Andriamatoa Rina Randriamasinoro sy ny mpandrindra nasionaly ny antoko Jean-Claude Roger Rakotonirina izao sy ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana tamin'ity androany ity. Eny ary zay zany no endriky ny zavatra anseho teny Magro Behoririka tamin'iny sabotsiny hatreny fiadanana ary dia niaraka nanaraka ny fandehandrara zany isika mianakavy. Raha ny amin'izao fotoana izao zany dia eny Bele reny daholy ireo tompon'andraikitra maro samihafa namana fanirira zafimanantany mbola any dia zareo moa any ny eto amin'ny MBS ny eto amin'ny fandarana mandeha ihany ary dia hitantsika eo ny fivoaran'ny raharaha samy nanaraka daholo isika mianakavy samy misaintsaina samy mandinika hoe ahoana ny fipetraky ny raharaha zany amin'ny ankapobeny eto amin'ity fireneny ity. Ilay vahoaka ao anatin'ny fahantrana tanteraka zay aloha no zava-misy ary le izy rehefa tena jerena zany ny zavatra mitranga eto amin'ity fireneny ity satria vao tamin'ny sabotsy zany rehefa raikitra ny sakoroka zany dia efa miparitaka maneran-tany ny vaovao satria nisy mpanao gazety vetotoerana tao nisy mpanao gazety vahiny tao nisy serasera aingana dia aingana hatrany Amerika hatrany Frantsa hatraiza efa miparitaka iny sakoroka iny zany dia hoe qu'est-ce qui se passe à Madagascar plus exactement an-tanahy zany fanontaniana ny raradraraka avy any velany any dia nanazava hoe zao ny zavatra misy zao ny zavatra misy zao ny zavatra misy. Dia rehefa jerena izy dia hoe ny manana ihany ary ny mahantra ny kely eo ampelantanany mbola alaina aminy. Zay io resaka hoe vidim-piainana efa tsy iainana intsony amin'izao fotoana izao ary tratran'izany daholo nisy 700 malagasy zay mahantra dia izay no mahatonga ny atao hoe ny hetsika ho fanavotam-pirenena. Inona moa le hoe hetsika ho fanavotam-pirenena? Inona no avotana? Ny avotana dia ny firenena fa maninona no avotana? Rendrika ao anatin'ny lavaka mangitsikitsoka ilay firenena malagasy. Dia manoloana an'izay ny malagasy samy malagasy ihany no mifanenjana. Zay zany fipetraka io raharaha io. Mpitandro ny filaminana vato mahazo zay baiko avy any zay manome baiko any naninany dia manantanteraka an'izay hoe ka nareo tsy mahazo alalina sinsisa zay ny joron'ny tenen'le mpitandro ny filaminana.
any vahoaka izay hiditra ao amin'ny macro izay faritra privé misy tompony aneo amin'ny macro beoririka misy tompony zay aloha hoe andeha hiditra ao dia tsy nahazo niditra tao de raikitra amin'izay reny sakoroka sy ny gidragidrany tonga hatramina fisamboran'ireny fa ny antony zany rehetrarehetra zany de ny tsy fahaizana amin'ny tantana eto amin'ny firenena matoa miakatra trano ny krizy sy ny fahasahiranam-bahoaka zay zany no mahatonga an'io de akoatran'izay le resaka hoe lalàna mandika lalàna tsy mahazo alalana tantandalàny Madagasikara nareo tsy mahazo alalana nareo tsy manaja ny lalàna de miverina indray lay hoe iza moa zany no tokony amin'ny modely aloha amin'ny fanajana ny lalàna na lalàna inona io na lalàna inona fa ny lalàna faratampony aloha eto amin'ny firenena de ny lalam-panorenana satria io mantsy no naverimbery ny mpitandro ny filaminana tao hoe nareo tsy nahazo lalana dikan'izany tsy manaja ny lalàna tantandalàna Madagasikara fa izy zany tokony mame modely amin'ny fanarahana ny lalàna raha ho atokantrano ohatra tsy ny ray aman-dreny ve de manaraka ny zaza raha eo amin'ny firenena izany no modely tokony manaja ny lalàna tsy mipitondra ve miaingany amin'ny filohan'ny repoblika lalam-panorenana ny lalàna voalohany eto fa azahodikodyny io resak'io ny lalam-panorenana ndora tsy resaka amin'ny beoririka indray aloha tsika fa iresaka an'izay lalàna zay namikirana moa zany hoe namikirana tamin'ny tsy namelana ny olona zany hiditra tao amin'ny macro beoririka zay enceinte privé mbola be da be koa ny azo resahana momba an'izany fa le hoe tsy fanajana lalàna hoe retolony reto tsy manaja lalàna fa ny any ambony ihany ve ahoana ny fanajana n'ilay lalam-panorenana be dehibe zany ny zavatra azo tenenina momba an'io ary le fanajana ny lalam-panorenana dia nanaovana serment zay nanaovana serment nanaovana fianianana inona ny dikan'izany fianianana engagement ny dikan'izany engagement solennel engagement imasom-bahoaka engagement misy témoin engagement amin'ny teny malagasy misy vavolombelona amin'ny vavolombelona zany ny vahoaka malagasy nanaovana serment io resaka lalam-panorenana io fa io aneny tsy voazy tenen'le rangahy teo nanoloana ny mpitandro filaminana le resaka hoe lalam-panorenana io mifototra na firenenaiza tsy maintsy mifototra tsy maintsy miainga amin'ny lalam-panorenana fa rehefa io no tsy voaja toy ny anak'Andriamaso zay fehezanteny zany teneny ny filohan'ny repoblika zay filohan'ny repoblika tonga eo amin'ny toerana io de manao an'izay fianianana izay ka reny sakoroka teny amin'ny macro ireny rehefa tena diniana zany dia vokatry ny tsy fanajana ny lalam-panorenana ataony ny any etapony any dia mitarika izay le hoe manao toy vakana manao tasy d'huile de efa voka-javatra reny ary rehefa voka-javatra reny poretan'ilay fahantrana sy fahasairanana le vahoaka verina tsara poretan'ilay fahantrana sy fahasairanana le vahoaka dia miteny izy mijery toerana hoe ary ny itenena amoany an'izay hevitra zay amoany an'izay alahelo zay amoany an'izay fangiry firiny zay fa manoloana an'izany ane efa misy ny sehatra miaino izy ara miaino izy isika ny miaino an'ilay antsoantsom-bahoaka ilay vahoaka miantso vonjeo de mipanohatra no miaino an'izany ny mpitondra fiangonana miaino an'izany ireo ray aman-dreny eo anivony FFKM ao anatin'ny ray volana monja de fa indroa ny FFKM no miteny hoe ajanony ny fandanian'Ripona ajanony zao zavatra tsy mahasoa ray aman-dreny mpiangonana miteny an'izany ny FJKM ny anglikanina ny FLM ny katolika romanina teny mety efa aminiza moa reny teny mety efa mpitondra reny le vahoaka anto efa memahantra efa mikaikaika mba jerevany amin'ny hopitaly any
mba jerevo le vahoaka miatrika ny fidiran'ny mpianatra mandoa vola ny amin'ny sekolim-panjakana mandoa vola akoatra n'ilay a tena hoe mampikaikaika isanandro rehefa miteny ny ray aman-dreny mpiangonana miteny ny mpanohatra miteny ny société civile firy ny société civile miakatreto miteny ny tatsaha any ambanivohitra solotena tonga ty misy mandeha tongotra hatrany 12 kilometatra amonjy ny fandarana miara-manonja ty amin'ny MBS tatsaha avany lavitra be any tena hoe mangirifiry ary le kely ananana am'le olona indray no alaina aminy io fiakaran'ny vidim-piainana io ane le kely ananana no mbola alainy zay ny dikan'io dia hoe fanavotam-pirenena fanavotana fa iza no avotana ny firenena no avotana ao anatin'le izy dia ireny no zavatra nitranga zany tamin'ny sabotsy ka hoy tsika hoe le hoe tantandalana zay no namikirana zany namikirany ny mpitondra zany hoe tsy manaja lalàna ireo saika hiditra tao amin'ny magro reo ny mpanotra zany tarihan'ny RMDM tsy manaja lalàna ka le tsy fanajana lalàna raha zay no raisina any etapony mihitsy no tsy manaja ny lalàna PDB ne no pirofo manoloana an'izay PDB mipirofo tsy fanajana lalàna tsy fanajana ny lalam-pandrena tsy mbola nisy référendum natao teto tamin'ny hoe ikitiana an'ity lalam-panorenana iainantsika ity tsy mbola nisy référendum na hoe fitsapake-vaoaka hoe ekenareo ve ny zao andiny zao soloana ohatran'zao na hoe asoloana mihitsy ny lalam-pandrenana mbola io aloha misy eo io miexiste hoy isika de ajaina toy ny anak'Andriamaso voaja toy ny anak'Andriamaso ary ve le lalam-pandrenana voaja toy ny anak'Andriamaso ve tsy voanja toy ny anak'Andriamaso ny lalam-pandrenana iainantsika amin'izao fotoana zao ohatra fotsiny hoe io resaka gouverneur io ohatra fotsiny hoe mbola tsy fisiny ny fifidianana mpanolo-tsaina paritra hatramin'izao ohatra fotsiny hoe mbola commune mapolo neneno mbola tsisy be ny tanàna hatramin'izao iza zao mba manakina an'izany mba miaiky an'izany ve ny régime izay misy ny mpitondra misy amin'izao fotoana zao miaiky an'izany ve nafarafaratsiny hoe mba mamme fanazavana n'lay vahoaka zay anatonga andrareo eo amin'ny toerana hoe ry vahoaka malagasy izao ny antony zao tsy antony ray zao avy no mahatonga ny commune misy zao tsy mbola manana be ny tanàna hatramin'izao nefa efa taona zao ity fitondrana ity mbola misy commune mampolony tsy raina roa tsy amin'ny tanàna kaviana amin'ny tanàna kavanana fotsiny na isaina amin'ny tanàna anankiroa dikan'izany mihoatra ny folo tsy mbola manana be ny tanàna de ho avy indray ny fifidianana be ny tanàna manaraka de ahoana zany ve efa nisan'ny tsy fanajana ny lalam-pandrenana zany zay any amin'ny rafitra mihitsy no ovo ny gouverneur nefa dia manana fahefana tena hoe avoleta satria manana fahefana izy mipaiko ohatrery amin'ny resaka force de l'ordre reny manana fahefana ipaiko an'izany ny gouverneur na ny hita etsero ny fanapahan-kevitra amin'ny resaka vola zay tokony anjara ny conseil régional zay mbola tsy mifidiana hatramin'izao nefa lazay ny lalam-pandrenana de zany ve no ajaina toy ny anak'Andriamaso fantatry ny vahoaka ane zany fantatry ny vahoaka zany de sotsika zany mieritreritra hoe io vahoaka io tsy maraka an'izany fantan'izany samy mahay mamaky teny daholiko fa modina tsy resahana le izay zavatra zay fa rehefa le hoe le olona zany zay aty amin'ny mpanohatra no anao etsika fanavota-pirenena dia sakanana sy ny sisa de zay no natonga ny président Marc Ravalomanana iteny hoe fandalovana ane eo amin'ny toerana io ary betsaka nefa zavatra nitranga atany aloha fandalovana io tsisy hipetraka eo mandrakizay zany Bokassa tany Centrafrika nieritreritra hoe nataony empereur mihitsy nefa sergent ny grade ny tany voalohany de nataony zaho atao empereur mihitsy izy de natao empereur satria mieritreritra izy hoe hijanona eo mandrakizay doriamena zay tsy fantako zay hoe mandrakizay amin'ny fisainany any fa izany ny hafarany
ry Mobutu tany Congo, tany Zaire taloha, mieritreritra hoe tsy refeso mandito fijanona eo mandrakizay Idi Amin, aizany ny hafarany, ry Idi Amin Dada tany Uganda, mieritreritra hoe tena izy mafy be hoe tena zao ry Ben Laden aizany satria mieritreritra hoe izy ny tena lehibe any terrorista de hoe ampirorony daholo. Betsaka ny zavatra efa nitranga. Ary ny eto Madagasikara dia mazava zay fandalovana io. Fandalovana na ny eo amin'ny andraikitra ao amin'ny fiainana andavanandro ara de fandalovana daholo. Raha ny tenanay tsy hijanona mandrakizay hoe eto amin'ny MBS eto fandalovana eto olo-kafa indray ny eto amin'ny manaraka any. Ohatran'izany le izy de ohatr'izay koa ny eo amin'ny resaka fitondrana. Fa ny olana amin'izao fotoana izao any dia araka nambara teo hoe problema sosialy, problema toe-karena no ny tsy fisian'ny politika mazava hitondrana n'ilay firenena fa politika tip-top foana no atao dia tsy voava mihitsy lay olana zay mianjady amin'ilay vahoaka malagasy. Tsy voava mihitsy. Zao anie zao ka miakatra foana ny vidim-piainana. Miakatra foana. Vidim-piainana tena hoe miakatra tsy tatsony mihitsy zay fomba hiatrehana azy. Fa ny ambadika any zany milamimany azy tsy hisy rarahina zay vidim-piainana na ohatrinona vidin'ny pempiana na ohatrinona vidin'ny sima na ohatrinona vola teneniny any amin'ny sekoly sy ny rehetrarehetra ny hiatrehana ny fidiran'ny mpianatra tsy taitra amin'izany ny sasany satria ny azy efa mety. Fa le vahoaka malagasy miatrika an'le izy, miatrika an'le vidim-piainana efa tena sarotra. Ahoana momba an'ireo reo maronisy ireo, ahoana ny momba an'ireo dia mbo mahita tory ihany ve amin'ny alina zay hoe manana andraikitra amin'izany hoe fiainam-bahoaka izany mba mahita tory ve. Nefa le vahoaka manofo ratsy foana dia matory dia tsy mahita tory fa tsy ampy sakafo. Ny any amin'ny toeram-pitsaboana tsy lazaina intsony. Dia izay le izy. Dia hoy zany zao tsika hoe ahoana ara ny toyany io. Anahoana ny toyany? Tsotra be ny zany. Ny toyany io zany rehefa tsy voava ny problema izay iainan'ny vahoaka dia mitoy foana ny faneho-kevitra izany na hoe na inona zavatra mitranga eo arak'izay efa notenenindreo mpitarika ny RMDM sy ny tiako Madagasikara tamin'ny sabotsy teo, zavatra lôjika zay. Fa vao io avy anteny vao nikitika le krizy efa enjana be vao nikitika an'ilay vidintsolo dia efa fantatry ny mpandinika toe-karena, mpandinika fiarahamonina hoe orara izy ity, zay le hoe orara izy ity zay misy dikan'ny BDB zay. Ka le izy eo fotsiny miodikodina, tsy misy vahaolana fa eo fotsiny miodikodina rehefa mihinan-kanina ny olona, rehefa voatsabo tsara ny olona, rehefa mianatra ny zanaka ny malagasy, rehefa milamina ny fandriampahalemana, zany anie ny tadiavan'ny vahoaka malagasy, tsy mitady zavatra hafa izy. Rehefa milamina ny fiainany ary zany nampanantenana azy dia mandeha izany hoe fiainan'ny firenena zany. Fa rehefa reo no tsy milamina fa problema vidim-piainana foana dia aza manantena mihitsy hoe isy zany fivoarana izany. Dia efa aroso ny vahaolana, efa aroso zao hatramin'ny sehatra iraisam-pirenena efa tena hoe gaga mihitsy amin'ny zavatra misy eto Madagasikara. Gaga. Zay tsy hanonona hoe fikambanana iraisam-pirenena hafa. Relo ny Banky Mondial efa tena hoe namely kanota tany amina lapam-panjakana. Tany amina lapam-panjakana teo imason'ny filoham-pirenena. Tantarainy ny zavatra nahazo azy tany amin'ny dosy. En public. Dia mbola tsy tonga saina ihany ve manoloana an'ireny. Ny vola izay avy any amin'ny zareo dia mpitondra fanjakana eto Madagasikara no mitala hoe alao mba ho tantaninay. Tsy taitra akory le ramatoa représentant amin'ny Banky Mondial eto Madagasikara. Ny mpitondra eto amintsika filoham-pirenena miteny alao mba tantaninay resaka jirama moa le resaka tamin'iny 50 millions de dollars izy iny sa ohatrino moa. Zay le izy hoe alao mba ho tantaninay.
ka ianao mena vola fa volana e zany efa natotona teto Madagasikara zany volana e zany natotona teto zany fa aizany vokany mahantra ihany le vahoaka malagasy de hoe ka tsika manankarenako ahoana ny vola avany velany sisy ny any velany ene manampy misy ny hoe fanomezana omem-potsiny tsy averina misy ny hoe fanomezana averina ny zanany mbola eo ihany ko de ny taranaka any irina aloha zany tsy maintsy mandoha an'ireny zay eo efa trosa de trosa fa reny fanampiana reny fa itsika ny tena tompony fa itsika samytsika ato no mifamely satria le vahoaka sahirana eo ihany aloha vao mietsika kely de fa riatana vao mietsika kely de samborona vao zao de nefa tsy ny ray aman-dreny mpiangonana vao oviana vao tsy ampy herinandro akory vao tsy ampy herinandro akory ny ray aman-dreny mpiangonana eo anivon'ny FFKM ny Luterana ny Katolika ny Anglikana ny FJKM no ny teny hoe fiaraha-midinika élargie velarina tsy zay ny tena zava-dehibe amin'ny famahana ny olana fa nga misy mihaino an'izany ray mpiangonana zany fitaopy-favara raha tamin'ny fanamariana ny 26 juin teny amin'ny ekara katolika mitondra fanjakana tonga teny président Marc Ravalomanana no tonga teny sehatra maro isan-karazany fa ny mpitondra fanjakana tany Mahamasina tany efatra amin'izany zany de efa mazava hoe tsy mihaino an'izany ny teny ray aman-dreny zany ray aman-dreny mpiangonana io nefa maro amin'izany hoe izay tompona andraikitra maro niva amin'ny fitondrana ny firenena zany no miditra mpiangonana any amin'ny fiangonana raha tsy resaka tsika hoe FFKM de any fa tsy natrehandry zao le izy zany de efa midika hoe tena raharany zavatra miseho eto Madagasikara amin'ny iainana amin'izao fotoana zao zany zay ny momba an'iny ary ataontsika hoe fanamariana be de be fanamariana zavitany fanehoan-kevitra tao anatin'ireny toe-javatra ireny hatrany ivelany fa be de be ny fanehoan-kevitra ny fitambarany le fanehoan-kevitra de hoe tena hoe mampalahelo ny zavatra misy satria tena ianao ne vao mijery malagasy amin'izao fotoana zao vao mijery malagasy ianao le akamaroan'ny olona zany toe-batana de tena hoe manifinify zany le malagasy hita hoe tsy ampy-hery inona dikan'izany tsy ampy hery tsy ampy calcium tsy ampy vitamine tsy ampy sakafo zany ny malagasy amin'izao de rehefa tsy ampy calcium tsy ampy vitamine tsy ampy sakafo de lasa tsy ampy saina tsy ampy le vitamine sy le hery de lasa mandeha be le saina de lasa manaonao foana tsy mandinika ntsony tsy ampy B6 B12 ina koa moa reny ilaina amin'ny fiasan'ny atido reny zany sisa no iainana zany amin'izao fotoana zao satria tena piretin'ilay fandrana nefa firenena tsy tokony ahantra fa mahantra no ny tsy vahaizany zay mpitatana eo no ny fisian'ny fitongilana mpitantanana sy fitongilanana amin'ny lafiny maro ka vitsanisa no mahazo aina ao anatin'ilay fiainana eto Madagasikara izany de hoy indray le fanontaniana hoe raha oviana vao ho tapitra ny fahantranan gasy zay foana ny fanontaniana raha oviana vao ho tapitra de misy olombelona ve nateraka ao antra vao mipotsaka ao akibindreniny izy zany de efa mitato fahantrana de rehefa ikipa masina efa ho faty de mitato fahantrana firy ny reny izay maty eo ampiterana eto Madagasikara mbola ambony ny tahany tompoko ny taha-pahafatesany reny maty eo ampiterana zany mbola anisany zany ny tsy finanankanina fa dia velombelom-pona ny akamaroana ny gasy velombelom-pona tsy toy ny olombelona fa hoe zara raha velona ilay malagasy de io zany zao fa miatrika indray ny fidiran'ny mpianatra raha raisina indray zay efa ndresantsika kely teo fidiran'ny mpianatra amin'izao fotoana zao fa tena tantara sy géographie no mahazo ny ray aman-dreny tantara sy géographie dikan'izany tena hoe olana be ahoana ny atrehana an'izany asaina mandoha an'izao lacré de tsy voavidy ny fanjakana lacré any amin'ny sekoly mpanjakana raha any amin'ny sekoly privé
tsy miresaka zany sika zavatra afany any manana fitantanana izy fa raha hoe sekolim-panjakana izany a misy hoe zavatra mba hoe minimum mba hoe zavatra farafahakeliny a mba efa eo ary io tsy resaka tanina risiny manodidana fa any mitezaka be any ny table banc zany inginitsy ny sasany zany firy ao anaty lakilasy anankiray 5 ny silaka mifipetrahan'le ankizy fotsiny sisa manao ohatran'izao de manoratra de ohatran'le seza 5 ihany io fampitakisikisiny ao de nefa ianao eto zany miseho hoe tena mpandrosoana tena mandeha mihitsy fampandrosoana fampandrosoana izy fampandrosoana izy ny fiainana isan'andro any afahana mandrefa an'io ka zay le fipetraka ilay raharaha zay ny fipetrany ary zay no zava-misy tonga de vakiana fotsiny hoe fahantrana eto Madagasikara de vokatry ny tsy fahaizana satria misy ny fitongelanana misy ny fitiavatena ao anatin'le izy dia misy ny fampiasana fahefana araka ny tsy tokony izy ary ny tena mampalahelo de hoe malagasy ihany fanenjana io malagasy ihany no fanenjana na le malagasy tafiditra ao anatin'io na ny mpanohana ny fitondrana malagasy zay na ny mpanohatra ny fitondrana malagasy zay ny mpitondra fivavahana malagasy zay olo-pirenena malagasy ny société civile malagasy reny ny mpisehatra amin'ny fandraharana mpitantana orinasa malagasy ny mpiasa amina orinasa malagasy ny tantsaha malagasy zay fa le malagasy tiana teneniny io le sika menakavy kika menakavy ihany no eto de mampalahelo lay toetra raha satria firenena no resahana eny ary fanamariana iny fanamariana eny fanamariana fobe fa efa hitako aketo i tontora X zay tatsaha izy tiako Madagasikara izy RMDM izy avy any amin'ny faritry loatra mangory efa mpisehatra teto izy betsaka moa ny adidy manandraikitra any tanàna rehetrarehetra any dia mbola voatanatany izy fa eto izy zao herinandro teo izy zay ny teto amonjy an'ilay hetsika fanavotam-pirenena teo Macron Beoritrika ary tsy izy rery ny tonga tao fa ampolony avany tanàna any no tonga teto Antananarivo miarabanao tontora X dia faly amin'izao fotoana zao fakahita samy salama dia mahafinaritra satria noho ny fitahin'Andriamanitra dia mbola miaona eto ndray tsika mirahalahy satria na teo reny tsy fahasalamana maro samihafa reny dia zao hitako miramirana amin'ny forme tsara bokoso izy fomba fitenin'ny tanora dia mankasitraka zokrina rabe amananjara faharoa fahatelo dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika mianakavy tonga amin'izao fandaharana manokana zao ndray eto amin'ny miara-manonja ny MBS ny voalohany teny zokrina dia faly miara-aba an'ireo vahoaka malagasy tsy vaky volo na ny eto anterana izany na ny ampitan-dranomasina maro tokoa tao anatin'izay fotoana elaela tsy niakarana teto zay ianareo no miantso mandefa afatra amina telefônina ve mba miara-aba manokana amina fomba maro samihafa amin'ny ainomanjery ka dia eto zany tontora X zay tonga miara-aba antsika rehetrarehetra malagasy rehetra na ny eto Madagasikara zany na ny any ampitan-dranomasina miara-aba manokana koa ho an'ny teknisianina satria de efa elaela tsy ary niona miara-aba engany mba ho samy miambininy amin'ny atao tsika minakavy ary manao kopakopa-tanana kokoa ny gaon-tanàna rehetrarehetra indrindrandrindra ny eo amin'ny mpivarikena ao amin'ny tsena be ny tanambe ao tsy akanavaka ny mpivaritra barawa tsy akanavaka ao koa ny mpivaridamba rehetra zay mangataka n'izany fiarabana manokana zany atolotra ny lalana mankany amin'ny hôpitaly mivoaka aty amin'ny commune indrindrandrindra ianareo taxi bicyclette taxi moto rehetrarehetra ny tanàna na tanambe zany na parafaravolana morany chrome kopakopa-tanana ho anareo bandy akama rehetrarehetra gao an-tanàna fa dia mankasitraka engany tsika minakavy samy ambininy amin'ny atao zay ngamba ny fiarabana ho an'ireo prétendrazana zokrina rabe mananjara fa dia marina tokotra ny resaka ao teo satria ny tena moa zany no misolotena nireo délégation avy any aloatra mangoro zay eo amin'ny 100 latsaka kely moa zany zahay na eno ny fanentanana sy ny antso
izay nataon'ny filohan'ny RMDM indrindrandrindra fa ny filohany président Marc Ravalomanana hoe mitongava ianareo avy any amin'ny faritra fa misy ny dinika nasionaly na ilay ataontsika hoe fikaonatom-pirenena concertation nationale zany dia atao ao amin'ny magrobioririka zay azy tompony moa zany io toerana io io magrobioririka io satria efa nisany tondra délégationna teto ihany ny tenanay Zokorina Rabe Mananjara tamin'ny fankalazana ny anniversaire ny tiako Madagasikara zay feno 20 taona angora tonga teto Antananarivo nanatrika an'izany 20 taona ny tiako Madagasikara zany de tendrela hoe etsika ho fanavota-pirenena am'izao ndray zany dia ny rodiben'ny mpanotra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ndray zany no tompon'ny fiantsona ka eo amin'ny 100 latsaka kely eo zany zay avy eo amin'ny district Andilamena district Ambarafaravola district Nambatondrazaka zay zany zay eo ary tsika miteny zao zany Zokorina nohon reny savorovoro tamin'ny sabotsy reny dia mbola 3 sy 4 ihany angamba no nandenody fa ny maronisa amin'ireo vahoaka zay aviany loatra mangolo reo dia mbola eto Antananarivo amin'izao fotoana zao ny antony dia tsy afapo le olona tsy afapo satria raha ny eritreritra zany hoe dinika mpilamina fa kankevitra entina navotana an'le firenena ary samy resilay zay nantenaina zay nantenaina misy eto Antananarivo zavatra nisy anefa tamin'ny sabotsy iny dia akory ny zavatra nisy tao Zokorina Rabe Mananjara fa de reny zany nataontsika hoe tongom-bakivaky sady marary ny mamianatra satria zao tontolo zao zany de nahita ny tsindry sy ny fanararaota-pahefana indrindrandrindra ny dictature ataony ty fitondram-panjakana ty ny tena moa zany dia ohatrany mbola somary maheno ny favoazana nisy kely ihany satria nisany voatositosika tamin'ny sabotsy teo natosiko reo tantarao kely hoe ny tena nahazo anao tao ho anao manokana ny zavatra tena teo tamin'ny sivy-sasana tamin'ny folo latsaka fefany teo zany tenanay sy ny ekipa tonga tao rehefa tonga tao moa zany de efa fahita ny barazy manodidina ny Magroa hatra tia ranony Beoririka tia amin'ny Samsola tia manodidina iny midina ny Analakely iny ny avy any Andrefana iny Antanimena sy ny rehetrarehetra iny de efa feno barazana maramila sy ny zandarona avokoa tozanareo hoe inona ary ty de teo efa ny salasala ihany zany ny Zokorina hoe ahoana ozy izy ny gao avy an-tanàna zany ahoana ty président fa ohatrany anahirana izy tia tsy arakaraky le resako tany an-tanàna ny sao de ampanahirana anay de tsotra moa satria en tant que hoe ny tena mpitarika olona mitarika an'ireo gao avy an-tanàna de tsy maintsy manana an'izay fotom-pisainana satria ny dia avy any ny ditsika avy any le retso za de andehatrika fivoriana zany fikaonandom-pirenena zany zay hiaka hevitra avy amintsika satria zay no tsy ampy manoloana an'ity firenena mitokongana amin'izao fotoana zao ka zaho amino fa iroso lalindalina kokoa tsika any amin'ny tena toerana tokony anaovana anazy de azo lavany dinta izy zay zany le fomba fitenay hoe misy ny atao hoe azo lavany dinta io dinta io zany ray aman-dreny lehibe io ray aman-dreny lehibe anaran'olona zany zay dinta zay hoe azo lavany dinta izy ty le retsy akainy mahita anazy ay zany izy io ka le hoe ainy mahita anazy io miadiny vady ry zareo tao adiny vady iny moa zany oam-pitenenana zay ny de raikitra le hoe azo lavany dinta ainy mahita anazy ka rehefa tena tonga tao am'le hoe ainy mahita anazy marina zay Zokorina Rabe Mananjara tao amin'ny Magrobeoririka akory ny agagana sy ny aterana fa dia feno mpitandro ny filaminana ny manodidina ny tena zavatra mampalahelo sy mamenatra amin'ny orara tamin'ny sabotsy io Zokorina dia ilay vahoaka zay tonga tao dia hita mihitsy any soratra any amin'ny andriny fa de hita hoe vahoaka mahantra vahoaka resy eo amin'ny famelomantena sy ny zavatra maro samihafa ary lina te hivoatra amin'ny fiainany zany hoe manana te hiova zany ilay vahoaka malagasy Zokorina Rabe Mananjara inona moa zany mahatonga andry zareo vo tonga satria tsy ny avy any amin'ny faritra loatra mangory ihany ny tonga tao Zokorina fa manodidina ny faritra 3 eto Madagasikara dia natonga solotena mba hoe hiatrika an'izany fikaonandom-pirenena zany satria efa samy mahafantatra sy resy lahatra zany reo vahoaka reo fa latsaka ankaterena ny vahoaka malagasy indrindrandrindra fa eo amin'ny fahantrana sy ny tsy fisina maro samihafa zany no ny alana tanàna
satria am'izao fotoana zao ny zokorina raha tsy laza fotsiny zany raha hoe hatrany andilamiana tanambia mbatona zaka ny firemaka ato Tananarivo 10,3 alina ny miakatra fotsiny zay ny miverina koa de ohatran'izay fa maninona nefa le olona ny tonga satria matsapa hoe tsy izy tsony ty fitondrana ty tsy izy tony ty fanjakana ty karaha ohatra lay fandehanana ihany mba amme sosokevitra sy dinika hiavotana am'ty firenena ty zay le hoe fikaonantom-pirenena fanavota hitady vaolana sy amme sosokevitra am'ireo mpitarika nefa inona ny zavatra anseho fienjerana sy kitsakitsaka ny nazo ny tena za moa de mijoro vavolombelona eto satria nahazo anahy zany tamin'ny sabotsy tamin'ny 1 voatosika sy iny kakazo baton iny nanosena nanaovana forsinina nay vahoaka tao fa zahay tsy niala aloha de azava tsara fa ninninona zany ataondreo tafo bahoaka sy reo force zay manakatsakana teo tsy niala teo zahay zokorina rabe mananjara fa tamin'ny efatra zany no tonga teo moa zany ny mpitarika anisan'izany moa zany député Fietra ry Alaindre Miseza ry Faniry Razafy Manantany ireo député maro samihafa zay tonga teo dia nanentananay vahoaka hoe tsy maintsy avotana androany ny namana sy ny filohandohany ny tiako Madagasikara zay nitazomina nentina amboletra nakany amin'ny gendarmerie ny fiadanana zany fiadanana zany nefa ny famantarana azy zokorina dia karazana fanadidina ny olona mavita eloko bevafa kanefa dia any no tondrana anreto olona zay mpitarika antoko manany maizy anazy eto amin'ny tany sy ny firenena mampalahelo zany zavatra zany zokorina rabe mananjara fa de efa vitandry zareo moa le izy ary ny zavatra misy fomba samborana an'izy ara tena na le fomba nisamborana an'ilay izy ary de tena mamianatra hoa ohatrany hoe sanatriny vava la diny lela ohatran'ireny hoe dalo tratrambody omby flagrant délit moa zany vazaha fomba fiteny anazy sahala am'zany ento amin'ny vodin'akanjony tositosika ary ny zavatra ny olona jiola raindany voilà le moa zay zany le fomba fiteny anazy dia ny mpitandro filaminana nanao an'izay zavatra zay nefa zokorina de marioko eto fa ny zandarona ny zandary no ny sambotra ny secrétaire général ny tiako Madagasikara sy ny cordo mpandrina nasionaly any tiako Madagasikara tamin'ny sabotsy tamin'ny 1 zay zany no zavatra nisy satria moa ny tena tany akanja zokorina rabe mananjara dia mbola mamerina eto hoe fo tsy misy démocratie tsy misy fahalalana aneho hevitra zany eto amin'ny tany sy ny firenena kanefa ny zokorina dia misy mpitondra fanjakana ao anatin'ny membre gouvernemanta pensapentsana mihitsy hoe droit absolu ny vahoaka malagasy ny maneho hevitra rehefa misy zavatra tsy tantiny na resaka jirama zany ninninona zany mana fotoana anazy ataon'le mpitondra de manana zo fieno eny fa nany lalam-panorenana zokorina dia mametraka tsara hoe manana zo aneho hevitra amin'ny toerana zay tiany atao ny olom-bahoaka vahoaka malagasy eto amin'ny tany sy ny firenena mazava zay raha somary iverenana kely masy ty resaka hoe faneho-kevitra zany raha ny eto Tananarivo raha ny eto Tananarivo de misy an'le hoe kianjan'ny demokrasia iza moa no natonga an'io hoe kianjan'ny demokrasia io nisy tantarany io kianjan'ny demokrasia teny Ambohijatovo no nresahan'ny sasany an'io tamin'ny fotoan'androny hoe kianjan'ny demokrasia zao le izy zay ny teny an'izany no namadika an'le izy lasa parka botanika de lasa misy piscine misy trondro sa tsisy trondro tsy fantako rehefa mandalo de lasa parka le izy nefa ny tenenina hoe kianjan'ny demokrasia de rehefa tsisy zany ny kianjan'ny demokrasia de any amina toerana privé indray no hoe anaovana an'ilay resaka fanavotam-pirenena de iny tsy navela iny kaiza raha zao ny kianjan'ny demokrasia le nitabatabana tamin'ny fotoan'androny aiza raha eto Tananarivo ny kianjan'ny demokrasia aiza de ahoana le hoe mangataka lalana ve ny fankanesana amin'ny kianjan'ny le définition ny kianjan'ny demokrasia mihitsy mba mila verina kely zany tsy tokony ho adinoany zany de lasa makary amin'ny enceinte privé de lazaina hoe zao hoe sinsis mba tsara iverena kely ngamba tatora eky sa momba nyty le resaka hoe tany-tandalana ity fa nisy resaka ihany izy teo tany-tandalana iza ny tokony amin'ny modely amin'ny fanajana ny lalàna
lalàna inona ny faratapiny eto amin'ny firenena aloha olotsika tsy resaka le tao Macron iny fa resaka hoe lalàna faratampiny ary izany tokony mame modely manajany io. Ny tena marina zokorina dia tsy tandalàna ny eto Madagasikara na eo ary zany ny lalam-panorenana izay mametraka ny hoe retireto avy ny article ny andinin-dalàna izay tokony ho ajaina eto amin'ny tany sy firenena dia ny zavatra mampalahelo dia ilay olona satria io misy fianianana atao any Mahamasina zokorina hoe zany filoham-pirenena voafidim-bahoaka eto ary anao anao sahala ny anak'Andriamaso anaja toy ny anak'Andriamaso toy ny anak'Andriamaso zany lalam-panorenana zay zany no fianianana manangatanana vanana atrehan'ireo ACC ireo mpitsara zany hoe ireo moa zany atao hoe haute cour de justice zany hoe haute cour ny lalam-panorenana constitutionnel ACC haute cour constitutionnelle voilà zay le ACC zany zay ireo mpikambana sivy mianada ao amin'ny ACC ireo zany dia atao anara-maso sy anaja an'izany lalàna zany nefa ny zavatra misy zany eto Madagasikara tsy vo tamin'ny sabotsy io ihany zokorina fa voanan'iray fitondrana voanan'iray fanjakana kelikely zany ty mpitondra amin'izao fotoana zao dia nisan'ny efa fanandingana sy nanitsaka an'izany lalam-panorenana zany tsy miteny nefa le ACC tsy miteny fa lasa ohatra ny mipasopasoko adomo fotsiny tsy tena hita zay raha tsy laza fotsiny zao ny resaka hoe lehibe ny faritra ny voalaza ao amin'ny lalam-panorenana mivady ty gouvernoura tampoka fa raha ho manarak'izay na hoe gouvernoura ary zany le izy amin'izao fotoana zao tsy tokony mandidy de homana fa mbola misy zany ireo conseil régional na fomba filaza azy na atao hoe mpanolotsaina am-paritra fidiny vahoaka reo satria ny lalam-panorenantsika zany zokorina de mametraka tsara hoe ny chef de région na ny lehibe ny faritra dia fidiny pary latsabato ny vahoaka no fidy azy ohatra zay koa zany ny mpanolotsaina am-paritra vahoaka no fidy azy amin'ny alalan'ny latsabato miafina zay zany lalàna kanefa amin'izao fotoana zao efa efatra taona ane zay zokorina ataotsika hoe sahirana le fitondram-panjakana zany tsy natantorana an'izy noho ny valanaretina maro samihafa lazainy zareo mantsy hoe vonjomaika vonjomaika ahoanako zao zao fa efa efatra taona tsika zany zao efa hiditra amin'ny volana o zany tsika zao de septambra de ho tapitra ty taona 2024 ty efa iampita amin'ny 2024 zay fahamaranana ny mandany zao mpitondra fanjakana zao kanefa tsy mbola misy tokotanina tsy zay ihany ny fandikan-dalàna ataon'izao mpitondra fanjakana zao io manko zokorina ny misy ohabolatsika malagasy hoe manano fary io fary io zany ny lohany matsatso any amin'ny kibikiby tena any amin'ny vodiny any io vao mamy ka zay za ohatra ny fary zany lay fitondram-panjakana eto Madagasikara amin'izao fotoana le lohany matsatso ohatra ny bokotra akanjo koa zany zany hoe tokony lay lohany zany ilay mpitarika no manome modely amin'le fanajana n'le lalam-panorenana dia manaraka ho azy ny aty ambaratonga isany ambaratonga zany tsy zay nefa le zavatra misy eto fa lay lohany mihitsy no matsatso tsy manaraka manitsakitsaka n'lay lalàna dia normal be na ny mambana gouvernemanta sy ny directeur maro samihafa indrindrandrindra hatrany amin'ny 10 chef district sy ny karazany reny zao de zavatra mamenatra ary betsaka ny firenena eto ambony tany zokorina hoe misy ny ministera maro samihafa fa tena mamenatra zany hoe volamena any anaty coffre ve de tsy hita ho azy fa lasa brocatera sy fatim-by de iza no amena tsiny amin'izany ny vahoaka madinika ve tsy sidira ny vahoaka amin'izany zavatra ohatran'izany ohatra fotsiny zao reny tsy fanaran-dalàna maro samihafa zay ataon'ny mpitondra eto aiza lay force raha tsy teny fotsiny ohatra ny kidnapping any Antsianaka zany ane zokorina malazalazy tsy ny ray mandeha tsy ny roa mandeha ankoatrany hoe kidnapping fisamborana olona zany ny vakotrano maro samihafa de mba miantso anao hoe mpitandro ny filaminana fa tsy mamaly ny antso zany miantso anefitra de mizaka ny tseran'ny ainy zany le vahoaka madinika nefa ny zavatra misy zany raha ohatran'ny hoe reny zavatra sary hita tamin'ny sabotsy reny zokorina hatratia Analakely amin'ny ny Sorano iny hatrany Ambojatova
feno mpitandro ny filaminana fa maninonareo mpitandra filaminanareo raha amparitaka any amy 3 any amy faritra 3 mba tena hipetraka lay sorodalana hoe ny mpitandro filaminana tompoko dia tandroko hiaro ny vozona hiaro ny vahoaka sy ny fananany zay zany teny filamatra ho an'ny tafika maneran-tany zokorina ny eto taninarivo nefa tsy zay ny zavatra misy eto fa ny mpitandro filaminana eto dia hiambina amin'ny mpanao politika sy sambotra amin'ny mpanao politika sy ireo vahoaka zay anao hevitra entina ny fiadanana any amin'ny toerana fanaovana fanadidiana heloka be vava mamianatra zany za zokorina satria zao tontolo zao mahita an'izany ary profo azy tsapahitanana ny tenanay moa zany vavolombelony mpiasa ny bainga nahita n'le izy ary zay dia niaritra hatramin'ny farany mihitsy ny zavatra isy tany fiadanana tamin'ny sabotsy lasa te dia misy mantsy ny fantaniana mipetraka amin'izao fotoana zao mantsy ny teny ta hoe ny andraikitry ny mpitandro filaminana maneran-tany satria samy manana mpitandro filaminana daholo zany ny firenena tsirairay dia raha ny eto Madagasikara dia ao zany manontany hoe ny mpitandro filaminana ve hiaro ny vahoaka sy ny fananany sa hiaro ny mpitondra sy ny fananany zany fantaniana antanin'ny olona any raha hoe miainga amin'izay hoe zava-misy zany satria raha nyteneninao tao zao hoe raha tsy fandripahalemana any ambanivohitra tsika mantsy ohatra mivariana eto Tananarivo eto misy tsy fandripahalemana eto misy karazany fa ny any ambanivohitra rehetrarehetra any be dia be ny tsy fandripahalemana dia ahoana ny fipetrak'izay tena tsy voary satria maheno foana fitarainana avany rehetrarehetra any resaka mpitandro filaminana indray tsika zay zany ny définition le famaritana ny andraikitra ny mpitandro filaminana dia hoe hiaro ny vahoaka sy ny fananana tandroka ho aro ny voziny zany tandroka zany moa koatra ny tandrokombo reny zokorina miaro ny voziny omby eo zany hoe alohan'ny isy zavatra isy eo zany am'le vozin'le omby dia ny tandroko anankiroa zay maranitra iny no fitaovana entiny hiaro an'io atony io zany io voziny io hoaritsika am'izay zany satria zay zany staty mipetraka am'ireo na zandarona izy na ny miaramila izy na ny polisy fa ny tena zavatra misy zany eto zokorina dia tsy zay ny zavatra misy eto Madagasikara ato anatin'ny faritra 3 mihitsy ny ilazako an'izany hoe tsy mitazona an'izay teny filamatra zay ny ampahany zay aloha dia soritako eto lasa kofroka daholo ao ny polisy ao ny maramila ao ny zandarina fa raha ny zavatra ny teto Tananarivo ary tsy vo tamin'ny sabotsy ihany hoa fa efa nisy ny etsika zay isaka ny hevitra koa teto tamin'ny herintaona angamba iny zokorina dia ireo mpitandro filaminana zany zandarmery ny zandarina mihitsy zany no lasa herim-pamoretana zany hoe raha mieritreritra zany raha niainga tam'le fisamborana raha mieritreritra zany isika vahoaka hoe reto zandarona reto zany dia hoe misy moko le fomba fiteny zandarona manakaiky vahoaka zandarona ampilamina vahoaka zandarona na ohatra zao ny vahoaka diso tsy marina zany fa ny zandarona zany amintsika miteny zao dia entina fitaovana lasa mampahantra vahoaka azavaiko ny hevitro hoe lasa fitaovana mampiorory vahoaka satria tsy ndray hoa tsy ndroa ary le zavatra tany niseho tamin'ny sabotsy iny zany dia mbola averiko eto ihany satria tamin'ny sabotsy iny nisy polisy tao nisy miaramila tao fa izany no mipetaka ny sambotra ny secrétaire général ny team sy ny corridor national zandarona ary eto dia kodiara-tsarety ny fiainana kodiara-tsarety le retsy ny fiainana io mbola ambony mbola ho ambany fa soa dia mieritreritra ianareo hoe aharitra io elabe na hoe aharitra firina zao fitondrana zao ka io moko zany misy tsipitsipi teny hoe atsipy ny teny any ampony malala atsipy ny tady any atandroko ny omby ka ianareo teo zao dia azo sary daholy fantatra hoe fianakavian-drahanina ry rahanina ry ny sambotra ry valilandranina ry fianakavian-drahanina ry ny zavatra misy any zokirina tany Antsianaka tany Ambatondrazaka dia nisy kapiteny zandarona tamin'ny fotoanandrony za moa tsy hanonona anarany fa mbola velona miriry ihany izy amin'izao fotoana zao fa retirety dia ny zavatra misy
tena pirofo mbola vo roa volana angamba zay na eo amin'ny roa volana sy tapana teo a nila famonjena tamin'ny fiarahamonina zany hoe raha tsy fitondran-tena zany raha namana io tamin'ny mbola ny asa mbola hoe any exercice satria capitaine zany officier supérieur zany anisan'ny clafi hoe anisan'ny manamboninahitra inona ny zavatra nisy za tsy hanonona le anaran-tanàna fa zay olona maheno ana amin'ny teny zao tonga de hoe letariananina zay nanana olana ary ny rieniny gendarme nanana olana tao an-tanàna nefa betsaka ny olona manana tomobile manana fiarana atao hoe fitaovana entina tokony hitondranany mama amin'io any amin'ny hôpitaly nefa ny zavatra nisy ny fiara même manady akibotary tsy nisy de ny babena le ramatoa namonjy an'izany toeram-pitsaboana zany inona ny anton'izay satria lay zavatra fietraketrahana sy le etraketraka nataon'le zandarona tamin'izy mbola tamperinasa tadidin'ny olona de mivaly any amin'le fiarahamonina ka zay zany sady mitondra fananarana no mitondra toromarika aminareo mpitandra filaminana indrindra fa ny gendarmerie mbola lanjalanjao ihany le retsy ny zavatra tokony atao sy ny tsy tokony atao satria anaretsy tsy ho zandarona eo foana tsy ho amperinasa eo foana fa hoavy ny fotoana aretirety anareo ary mety misy mamony tena any amin'ny gazety any zao zokorina de misy satria teren'le fieriretana mety misy zavatra mauvaise foi nataony zany de aleny ty fitena de maty ka ianareo mbola velole indrindrandrindra fa ianareo mitazona ny commandement ianareo zany tena tiany tontora ekosa horesahana an'izay zavatra zay hoe mbo alanjalanjao ihany fa tary ny zavatra tokony atao sy ny zavatra tsy tokony atao fa ny okevitra moa zany zao oentin'ny tontora ekosa satria tsy hivina ihany fa ianao tao anaty sakoroka atao mihitsy ianao mitazako tamin'ny sary teo ka manoloana n'zany toejavatra rehetrarehetra zany resaka tsy fandrimpahalemana any an-tanàna efa mifandray amin'izay ihany ny fanarahana ny fiainam-pirenena rehetrarehetra ahoana ny entinareo zany zao rehefa miverina any tanàna hoe zao zavatra traka teto Antananarivo de manaona mety ho vokatrizay ihany satria nareo tsy maintsy anao tatitra tsy maintsy anao tatitra satria misy aminay zato latsaka kely reo zany misy fikambanana de ny fikambanana miantoka amin'ny ampany ny sarandalana sy ny entimanana nanketo Antananarivo noho zany tsy maintsy tonga avy aty zany ny antegna de tsy maintsy manao tatitra amindre namana indrindrandrindra ny fiarahamonina sy ny vahoaka ny an-tanàna ny zavatra misy zany aloha hita eto zokorina dia zay le resako tamin'ny voalohany teo hoe eo amin'ny zato latsaka kely zany zay no eto Antananarivo ary mbola vao eo amin'ny telo sy efatra eo ihany zany no lasa nidina nody any an-tanàna satria ny mahatonga an'izay zany dia tsy mety le hoe tonga aty zany de tonga fahatany tsy misy mba hoe voandalana entina na de resaka fotsiny any amin'ny fiarahamonina sy ny any amin'ny toerana ny avinytegny ka eto zany zay zokorina dia miandry toromarika miandry toromarika sy ny fanentanana maro samihafa indrindrandrindra ny torohevitra satria raha mbola am'ty semaine am'ty herinandro ty zany zahay reto de rehefa mahazo an'izay toromarika sy ny fandaminana maro samihafa zay vao manapa-kevitra hoe ody any an-tanàna sa tsy ody any an-tanàna satria tsisy varany foana zany ny andehanana aty satria nandanina vola nandanina fotoana mba hitondra an'izay etaeta satria io anie ny vahoaka malagasy ary zay zany le resako hoe izahay avy any amin'ny faritra indrindrandrindra fa ny district naparafaravola andila mena Ambatondrazaka tonga eto Antananarivo de miray fosy saina amin'ny vahoaka n'Antananarivo ikando amin'ny fanavotam-pirenena sy ikando amin'ny zavatra maro samihafa sy ny toromarika zay zany le mahatonga anay hoe tsy mbola ody mihitsy zany zay raha androany sy rapitso raha tsy mahazo an'izay toromarika avy amin'ireo mpitarika sy ny tompona andraikitra maro samihafa ino zany mbola anatin'ny fandaminana isan-karazany iny amin'ny any amin'ny faritra any satria oka tsy adonontsika fa Madagasikara tsy Antananarivo rery marina hoe tamin'ny sabotsy misy sakoroka fa le aretina dia aretina itovizana ary ny aretina eo amin'ny fiatrehana fiainana zay mahazo ny any amin'ny faritra mbola mafy lavitra tompoko noho ny eto Antananarivo ary raha ny tarehimarika zao navoaka ny sehatrarezam-pirenena ny amin'ny hoe tsy fahanjary-tsakafo faritra atsimo indray mantsy ny tena voateniteny amin'io de malagasy amina 1 million mahery no hiaran'zany tsy fahanjary-tsakafo izany
mampalahelo zany zavatra ratsy zany ny reny maty eo ampiterahana amin'izao 2022 zao Madagasikara mbola manana ta ambony raha oharina amin'ny firenekafa ny resaka PIB Madagasikara mbola tafiditra ao anatin'ny ambany amin'izany hoe PIB zany ny resaka taux de chômage Madagasikara mbola ambony na hoe tsy fanananasa le tsy fananasa io zany a reny resaka secteur informel rehetrarehetra reny efa tsy tafiditra ao anatin'ny tena hoe fanananasa reny so sasa metrehitra ka efa miasa ihany anie tsy comptabiliser any anatin'ny resaka chiffre reny amin'ny officiel fa ny formel ihany no comptabiliser zay fantatra zany mbola ambany aty amin'ny resaka fahasalamana indray 400 mahery fotsiny no vita vaksiny eto Madagasikara raha ny corona zao efa manangasangany ray efa manao appel manao antsoavy eto ambonin'ny tany ny OMS fa ny hoe variole de singe de efa manomboka manafika sy miparitaka maneran'izao tontolo zao efa firenena anjatony no ahitana an'io ankehitriny ndana ny tany io ny OMS misy olo tena ny eto Madagasikara so de lazainy sasany ray hoe bela zao ny resaka vaovao tompoko sy ny fe sy ny zava-misy tsy azo anaovana bela zao zany mihitsy fa ny olona amin'izao fotoan'izao de efa tena hoe mametraka ny balizy rehetra amin'ity aretina ity zany ny atrehan'izao tontolo zao zany vaomaly iny no nanao fanambarana tao anatin'ny 7 ny lehibe ny OMS fikambanana reza-pirenena momba amin'ny fahasalamana ny amin'ny tsy maintsy atrehana indray an'ity hoe variole de singe ty fa ngany ny mpitondra eto Madagasikara hainonao an'izany tsy hainonao an'izany fa ny manakana ny RMD matsiditra ao Macron biorika amin'ny mahamaika azy zay ny lahara-pahamehana fa ny variole de singe zany ene ny coronavirus zany ene tsy voasakana hémorragie tsy voasakana force hoe basy crimogène na tsy voasakana zany fa ny afahana manakana zany de ity manakana zany ny atodoro manakana zany ny faiza mitantana no afahana manakana zany afahanao miaro ny vahoakanao matoa tsy voaro zany le vahoaka tamin'ny resaka coronavirus reny na de efa mena vola be azy vola be dia io izy io de zao tsisy olona firy avy any ivelany mba hoe tonga eto Madagasikara ko jeren'ny olona fotsiny firisan-jato amin'ny vita vaksiny satria le vaksiny mantsy no hoe référence internationale ianao ne raha vao makany ivelany any de testena aloha na hoe avy any ivelany ianao tonga eto Madagasikara de ataon'le test inona moa PCR ataon'le test PCR de mbola ianao ihany mandoa vola aloha amin'izay dana makbe atsika ato amin'ny teny hoe ny hery tsy ny endry mody voky fa ny adala manesika ihany ny endry mody voky fa ny adala manesika ihany inona ny dikan'izany manoloana ny zava-misy ny atao hoe fahendrena dia mahalala onina hoe atreto aloha tena stop aloha frein fa tena tsy izy tsony tia fa aleo midinika ary zay ny antsony ny fefefokaima hoe fiaraha-midinika fampidiniana mivelatra zany no ilaina de zao misy an'le tovolahy anankiray iny le hoe nanao fietsika nanoloana ny fandalovan'ny cortège présidentiel any Aponja izy amin'izao fotoana zao raha vaovao eto de hoe amin'ny lakamisy no hiatrika fizarana de zany zao mbola ady hevitra be miaraba namana fanira zava-manantany sepitsepitra anao avany arapaina ary ka dia omena anao sehatra manakambary anao ary atrambo sabotsika hatramin'izao ndao ary miaraba ny rena de misaotra ihany koa ny tantana ny fandarina nanomboka tamin'ny sivoratsy sasany teo miaraba ny teknisiana ho an'ny MBS sy ny radio mata zay mampifandray atsika amin'ity maraina ity ho an'ny MBS manerina Madagasikara ray manontolo mety
afakely le posiketo rina satria betabe ny zavatra tsy maintsy natrehana omaly maraimbe io de adino zany le maillot zany tsy tafaradalana le maillot de mialatsy indrindra de veriko fa angamba tsy anelingelina amin'ny mason'ny mpijery mahita an'le manao an'le akanjo zay nanaovana anetrehana ianao ihany io ay za ihany ty nisy conférence de presse koa teo natao de zany rehetrarehetra zany zany de fa miazakazaka manko ny toetra raha de zay le azakazaka mifanaraka an'izay retomizay akoatran'izay kiasika ny tamin'ny sabotsy satria ny sabotsy zao ny tena devitra lehibe misy tena iresaka momba an'io tsika fa izy iny koa moa enan-kianjy eny de ho antsika zay nahita de mangataka kokoa bobaka be le kokoa tena amin'ny sobika amin'ny am'gony ka tsy zay tsy zaka tao anaty sobika natao tam'gony de ngamba mety be de raha ohatra manonona karazana olona eto fa ho antsika zay niona tena kianja teny tamin'ny sabotsy aloha zany de kokoa fao be maro be tena maro be le izy fa be de raha ohatra ka hoe misy tsy ho voatonona fa ny avy any amin'ny faritany betsaka ny eto an-tanàna maro be de maro be mihitsiny zany de nysokajy ny olona rehetra tamin'ny sabotsy teo de eo ny tanora fa eo ihany koa ny zokiolona tonga teny atoerana de aleo aloha zay hoe ho amin'ny fanavotam-pirenena zay de nanangy any tongotra nikaroka sarandalana mihitsiny de tonga nisy ny tonga napetsi-po be mihitsy teo aloha zany nefa hoe tonga zoma fa nisy ny tonga sabotsy ao anatin'ny tolona mihitsiny miala eny any taxi brosy mbola tsy nametraka entana fa mbola milanja an'le barda be sy le cartable de tonga de efa nikanja satria hoe sao de tsy ahita sy tsy atsatra n'le hetsika fanavotam-pirenena tonga teny de mahita ny amin'ny hoe voabahana ny tsy tafiditra ny tsika de arabaina izy reny angamba no anovako ny hoe asesiko eto Toliara Dego zay misy Nosy Belleville de misy zay mpiasa any amin'ny sekrenina mihitsiny zany de ny avany Mahajanga maro be izy ireo tao ny avany Tomasina ay Mahajanga misy avany Antsohy misy avany Mandritsara de misy avany Ambatoboeny Tomasina misy avany Vavatena mbola eo zareo mbola hitako tamin'ny maraina teo nandritra ny conférence de presse misy avany Vavatena zany Analanjorofo fa misy avany Sonerana Ivonga misy avany Fenerive-Est Tomasina moa zany mazava ho azy tena tonga to olo ny ekipa ny Tomasina voalohany Tomasina faharoa maro be zareo tonga de fantatry zareo avy hatrany zany ekipa resahako zany na avany antokotiko Madagasikara na ny ivelan'izay dia tonga teny atoerana Ambatondrazaka moa zany de nafana mihitsy ny toerana ny dimbiasako amin'ny tonton Rahexa teo satria tonton Rahexa sy ny ekipa rehetra teny ary tena tao anatin'ny fifanosehana sy ny rehetrarehetra mihitsy nanao afindrafindrao sy esio glasy tamin'ny mpitandro ny filaminana teo mihitsy zay mahatonga eto zay matotonga aty zay de zay ijory ady ho an'ny tandrazana ho amin'ny fanavotam-pirenena zay mangataka memitra eny iny moa zany efa montage iny fa le esio glasy mibedabe teo any amin'ny ring be manko le esio glasy manao ohatran'izao le fomba fandrindranan'le baolina de ohatran'izay misy le izy de isorany reny ekipa reny ary ekipan'ry tonton Rahexa zany satria tena fandona mihitsy fa zay le izy hoe rehefa sa de sa miatrika miaffronter une situation sur terrain zany ny avany Fianaratsoany dia eo zany manakara misy mafinaritra be mananjary mi tao zareo tao ny Fianaratso Ville de tao ny ekipan'ny Rado ary Madame Norbetsaka nareo tao nandritra izany hetsika rehetrarehetra izany misy ny taty Ambositra Ambomaso de gaga koa misy ekipa ny Kalamavony tonga to efa somary efa andeha moa zay sur député fetra efa arriva tamin'ny efatra de zareo tena taraikiraiky zay député vao tonga tany amin'ny après midi zareo vao tonga fa mbola nanenjika misy arany tara taty amin'ny lahady maraina zany manodidina Anatananarivo moa zany de efa tsy resahana tsony fa efa tonga de efa eto tanàna iny de niazakazaka daholo ny rehetrarehetra Toliara efa niresahako teo fa ho an'ny Toliara moa zany de efa maromaro ny ekipa rehetra teo ny fikambanana ny jeune RMDM Antarian Frérot rahalay vahiny tao daholy ndreo ekipa reo ny mamify vaovao malagasy mpiaroka filaminana de tao mihitsy ny taretiny présidentiny zay tena hoe tena en bloc mihitsy zany mamify zany tany toerana zany ary dia niezaka nanao ny fanetanana ny fikambanana maro be ny
avy any am'ireo vondrona toko politika ny olotsotra ny avy any amin'ny fokotany maro samihafa dia nisongadina teo fa hita tao anatin'ny hetsika ihany koa zany ireo ministra teo aloha tamina gouvernement tamin'ny fandimby voatsela koria tsy tononoko ny anarany fa mifankahita de mifametopo ato zay baina ay sure de zao kokoa anareo satria rehefa enakanja de mifankafantatra tsara de hoe tena ao zay miaraka eto zay tena teo akanja mihitsy fa le kasibosy koa mana tsara zavatra ho an'ny sasany ngendrendray ao anatin'le izy fa le fahatongavana le zava-dehibe le fizika le vatatena mihitsy zany de mahafantatra tsara izy le ministra teneniko an'izany maromaro vitsivitsy ry zareo fikambanana vitsivitsy maromaro koa tonga teny zany mahafantatra tsara zareo izy zany ambarako zany fa tena hoe ao anatin'ny olona fitiavan-tany-drazana mihitsiny akoatran'izay misy olo mavam-boaka sénateur teo aloha any koa hita teny toerana teny nandritry ny tia fiaonambe fanavotam-pirenena ity ny sehatra iraisam-pirenena reo vahiny zany de tsy nahala lavitra ny toerana isika moa zany tamin'ny fitora sasany de fa tena toerana niodina teny rina nijery ny dispositif samihafa napetraka mpitandro filamina satria tsy voasamban'ny atrika tolona ny tsika io hoe tsy haitsika hoe ao anatin'ny agenda tolona fahafiry ty fa nijery zany tsika ahoana ny dispositif satria tamin'ny enina maraina de fa nahazo telefona ny teny atsika zany ny fampitam-baovao hoe tena voabahana nkanja tsy afaka hidinina nkanja finoana zany magro bioridika de zao ny zavatra mitranga rehetrarehetra de nisy mifampitatsary nataony namana samihafa de tsy maintsy misy mifivoriana maika mialohan'izany rehetrarehetra zany afana manapa-kevitra de teo na tonga anay zany hoe enakanja no tsy maintsy jerevana mialoha zany de fa nahitana andreo karazana olona zay nyteneniko teo ary tena isorana maro-potoana ny mpitarika satria tamin'ny 6 ora mahery kely ny mpitarika de fa tena satria betsaka zany ny fandroana natositosika ny ala tamin'le toerana manodidina magrobiorika ireo mpikatroka ireo mpitolona reo ampikaroka ny fanavotam-pirenena de nanoloana an'ireny mba taitra ihany ny ampony rehetra hoe fahoana kosa ry zao satria toerana io mombolo resantsika rehefa aveo efa mikaroka an'le feo faly fa ho averintsika eo le izy rehefa aveo fa nanaitra ny ampompitarika ihany le fihetsika zany rina hoe mba tsy rary mba tsy mety zo zavatra zao ny mpitarika ihany ko ponctuel tsara ary zay zava-dehibe ao anatin'ny tolona rehefa miteny hoe am'sivora maraina de tonga am'sivora maraina de niara voatosika teo fa nakabahana tsara zany am'firitsika mihiditra de tam'sivora mahery kely teo zany no niditra zany hitatsika tsara ny ekipa nytaria ny pasteur Edouard sy ny teo anivo ny RMDM jeune RMDM ny mpanolotsaina ny tanàna Clémence Rary Nirina sy ireo mpanolotsaina tiako Madagasikara marobe nisy mpanolotsaina ivelan'izany ihany koa tazana fa efa le ariva teny fiadanana no hita teny ritoavana Rahalambo Mahay de anisan'izany mifanotrana ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa ny teny akanjo io teny ihany koa zany de nandeha teny amin'ny manodidina teny tonga de fantatra le izy ty avy amin'ny corps diplomatique ty avy amina sehatra ohatran'izao de nahita hoe zange manara-maso ny zava-misy ho aty Madagasikara aiza marina le fampiarana ny demokrasia ary inona marina ny zava-misy satria hatramin'izay zany de miandra n'le vaovao mivoaka amin'ny fahitalavitra sy mihaino radio sy hoe le tatitra avy amin'le mpiara-miasana izy ireo de hoe le interprétation fa ity tena ny mason'izy ireo mihitsy ny nahita hoe zao le zava-misy de misy nametraka fanontaniana ihany misy hoe aniza moa io magroberiko de Andriamatoa marakaravalo manana io bon propriété privée oui propriété privée le izy de inona ny antony de na eny zareo fa le préfet alavay an'iny de fa nilaza fa afaka maneho hevitra tsara fa raha ohatra misy fivoahana na de tongotra kely ary de fa ampiatra lalàna zareo de mba nahafantatra sy nahenan'izany koa le communauté internationale hoe tohatry ny efa nilaza nge le préfet de police oui naheno zay izy mihitsy no miteny ka naheno zay fa le préfet nge fa niteny ohatran'izao fa inona indray ty zavatra mitrango ty de tsika samy gaga daholo ny rehetra hoe bon io zava-misy io de vao maiko zay mba hijorojoro maka toerana kosa zay de mba hitazana ny zava-misy de mba maheno ny vaovao zany fa fambaraka ho an'le fanjakana de eo zany le resaka fandraisana fanapaha-kevitra de sy ny aleo faly rehefa vita le izy na salama zany le zavatra teo fa fafambaraka ho an'le fitondram-panjakana mihitsy le izy ary tsy vita amin'ny fafambaraka eo anatrehan'ny vahoaka eo anatrehan'ny lalàna fa eo anatrehan'ny sehatra iraisam-pirenena de fahalemena ihany koa satria
rehefa izao zany no mitrangariana reto manko a mpanao politika zazavao ary mpanao politika tsy nanana culture politika tsy mahafantatra an'izany fomba fiaingan'ny fanaovana politika sy ny tantaran'ny fanaovana politika fa rehefa io am'izay le zava-misy efa réuni les conditions rehefa ohatran'izao le draft am'le zava-misy de io zany le nitenenina rina am'le teny gasy mazava-tsara mandrovotsi zay zany le hoe mandrovotsi le fanjakana de ohatran'izao tsy vitan'le miady atrano izy menakavy de mifanambaraka de hatramin'ny resaka tokony tsy hofiresaka raha resaka ny histoire de tsy resahako le izy fa misy dikan'izany histoire de amin'ny teny frantsay misy dikan'izany de tonga hatramin'izany niady izy menakavy ao anatin'le raharaha akoatry ny resaka corruption de efa mandeha le resaka inflation la vitim-piainana tena efa tsy zaka ntsony dia efa mandeha le karazana skandale samihafa de efa mandeha am'izay le famoretana amin'ny alalan'ilay tsy fahafahana amin'ny teny le censure mandeha ihany ko le resaka répression intimidation arrestation na amin'ny zavatra tsisy dikany ary le pousse inverse le nyresahana iny le ohatran'ity le hoe nandalo le cortège présidentiel de miseho ngely izy le tsy fakasitrahany le vahoaka miseho amin'ny endriny maro de nanao ohatran'izao iny tsy opy iny ary tsisy mampatahotra antsika miteny an'izany eto tsy opy iny fa entina ilazana tsy fakatoavana iny fa niopa amin'ny malagasy manko rina hafa mihitsiny tsy resahany eto koa zany satria tsika hainao manjery ianao aza matahotra fa tsisy ihany eto fa tsisy an'izany tsy hoe niakatra le tanany de niova fanondro adalany nataon'le olona tsy hoe le akibe nitsofoka teo anelalela amin'ny fanondro sy le ratsan-tanana ray tsy zany le zava-misy fa fotsiny fanehoana hevitra ary naizanaiza manao an'izany mandalo any Eric Zemmour candidat fa mifampitady eo mihitsiny le izy opa frantsay de mandalo ny président nisy an'izany tany Autriche nisy an'izany tany Canada mandalo ny tompona andraikitra rehetrarehetra de mampiseho an'le fiatsika ny Macron raha moa Macron vobe satria toraka tody fialaka tamaina toraka voatabia Sarkozy nisy sitona vozona kanjo tsika tsy miteny tsika tsy mampirisika an'izany tsy hoe fikasy tanana tsy ohatran'izany le resahantsika fa le izy fotsiny am'le tsy fakasitrahan'le olona zany de miseho amin'ny endriny maro samihafa fa mbola mihaja be le tsy fakasitrahana le teto an-tanàna satria le izy zany efa miseho amin'ny endriny maro le tsy fakatoavany le tsy fahatatesana le zava-misy le nataony ravinambinina hoe zao ny zavatra mitranga amina resaka marché public mbola karoatsika io fa lasa tondra problema ho azy le izy nenjehana ravinambinina ny tataovana hatramina lamandy fa ny okevitra nataona mpampianatra tany Mananjary Sanosy be Nosy Varika raha am'izay Mananjary mety Mananjary ngamby izay Janot fa tena nanenjehana azy zay filazana ny zava-misy tao amin'ny distrika misy azy zay ny commentaire nataona tovavy ray tany Fianaratsoa niteraka problema ho azy zay teo anivona cybercriminalité fa nedivana général koa izy tamin'izany commentaire nataon'izany maro be nitrangan-javatra miseho teto de mampiseho endrika le tsy fisiana démocratie zany de le nresahana teo moa lay tovolahy zay nanao an'iny akibe ntsimbadika iny zany dia voafondro izy raha ny vaovao fatatsika fa hiakatra fitsarana amin'ny alakamisy zao de anjarandrehetra mandinika hoe havela fotsiny ihany ve le namana sa hijoroana ny firaisankina zany fa raha mifantatra de hoe hiakatra raharaha raha-pitsarana izy amin'ny lakamisy zao ka tsy fahazakana démocratie zany satria tsy mbola nisy tao anatin'ny 12 taona ane zany resaka hoe akibe mitsimbadika zany no ahitana faisana ary hidirana ponja ao anatina fanjakana fa misy zany ankehitriny satria zay le endrika le tsy fahazakana le démocratie sy le fahalalahana zay tena vohitsakitsaka tanteraka mihitsiny ao anatin'izao fitondram-panjakana zao de zany le ady ataon'ny rehetrarehetra zany hoe ahoana no ahafahantsika mametraka tsara am'le démocratie tena izy sy le fahalalahana maneho hevitra sy le fahalalahana mpanao gazety sy le fahalalahana azo vaovao ary izara vaovao zao mahazo amin'ny MBS zao article 10 ny constitution no resaka an'izany
fahalalahana ivory zao mahazo ny ekipa ny RMDM sy ny tiako Madagasikara sy ny fikambanana rehetra zao tsy tafiditra tao Magro Beoritra ary efa nisy koa syndicat nanandrana nanao fivoriana fa voasakana tsy zao ny teneniko fefa heritaona lasa zay zany article 10 ny constitution miresaka an'izany ny droit à l'information zay droit fondamentaux any be sy maro zany rehetrarehetra zany lalàna fototry zany zo fototry zany fa tsy mahazo an'izany satria tsy voatery eno RNM mas TVM daholo ny olona ary tsy voatery eno viva na zay mety radio pomba fitondram-panjakana na Free FM fa mba mety manana safidy izy satria lalam-pandrenana mame an'izay safidy zay ao anatin'ny fahafahana hahazo vaovao hahazo famatsimba vao ka tsy mifamatsimba vao de hoe tsy maintsy mivavaom-panjakana ihany na zay vaovao a manakaiky mifanjakana ihany ny am'ireo patron de presse ao anatin'io gouvernement io misy vitsivitsy izy ao fa mba misy koa orientation ana vaovao sy ilain'le vahoaka mahafantatra sy mariage de anjara ny mandanjalanjala izy hoe ahoana tokoa moa zany satria zay le fomba fiteny malagasy hoe tsy mihemy feon-dakoloso tokana ka rehefa tsy mihemy feon-dakoloso tokana izy de mba manana izy hoe aty misy lakoloso ray de ty misy lakoloso faharoa de ireo am'izay izy no mandanjalanja ny endriky le vaovao de rehefa matsaka vaovao izy de mandinika am'izay izy hoe ahoana tokoa zany ny zavatra tokony ataoko fa privé tsy mahazo an'le vaovao le vahoaka fa mandeha pensée unique le izy de zay tiany fanjakana andehanana ihany no andehanana ao anatin'le raharaha de zany problème am'izao fotoana zao ny fahalalana maneho hevitra liberté d'expression fa nga tsy ty fanjakana ty no nitaky an'izany indrindra ny application zany hoe tena démocratie zany depuis 2009 ary zany nitondrana ny olona na kely kianjan-tafony Mahamasina de niakatra tetya Ambojatovo nitokana an'le kianjan démocratie fa voazo le fanjakana de nalevina niaraka an'izay le démocratie sy le fahalalana de io mbola karoatsika ao anatin'le fanavotam-pirenena io zany hoe le fanavotam-pirenena zany rina ady hevitra sy latabatra midadasika mikasika indrindra an'le zavatra tsy fanjariana am'izao fotoana zao de mitsipona ohatry mitsipona akotry mihitsy le izy ary zay le zava-misy am'izao fotoana zao raha te hanavitra firenena ianao de mila mijoro satria be loatra le olana zay mandeha sy sedrainy lay firenena am'izao fotoana zao de verenantsika ny tampo sabotsy mazava ny tampo sabotsy de tsisy zavatra nafenina tao mbola tsy hita ve faly satria zao efa aveo ary misy toerana manokana de meritrehitra ny rehetra hoe ohatry ny any an-trano koa ohatry ny ao amina toerana rehetra mifisy fefy io de azoko ataoko maneho hevitra de tsy mbola hoe adevitra na iny moa zany fioara-pefin-javatra hafa arak'le mampivarahontsana an'le fanjakana satria le fanjakana manko efa traumatisé amin'ny endriny hafa mihitsy rina sauté zay foana ka ny problème le fanjakana de zao pneu vaky lazay fa fanonganam-panjakana hoe misy zavatra tsy milamimana vera latsaka amin'ny tany de maneno de taitra izy hoe fa misy inona sao de efa fanonganam-panjakana zany atody latsaka amin'ny tany vaky de efa mampikorapaka azy hoe fa inony ty zay zany zao le lecture le fanjakana am'izao fotoana zao de tsy omeny iny moa zany tsy malalaka tsony saina hieritreritra am'le hoe ity zavatra atao ty dia ao anatin'ny endriky ny démocratie satria les deux poids deux mesures ary lay tsy visina lay dualité ny zavatra fahafa marikoriko zay ataon'le fanjakana dia mampiseho sary manokana am'le pensée unique fa maninona ny sabotsy le filoham-pirenena miaraka am'le tena délégation na marobe de nampime moa tamin'ny mahajanga fa tena tsy nahazo olona ohatry nahazatra ntsony ngarainy ary efa zava-misy zany tsy tafavoaka ntsony efa fantatry mivoaka mahajanga igny zavatra napahoriana aminy ny seresika aza io resaka arabe an lycée io resaka gymnase ao mahajanga io resaka terrain tennis io sy toerana maro any mahajanga de tonga saina le voaka mahajanga fa mbola hampanantenaina indray
mampime hoe anamboarana tanàna vaovao milay be misy ndray mitovy endrika tsaiko na fois 4 na fois 5 67 hectare fampanantenana vaovao indray vaovao indray de zao zay le teneniko hoe mampime le fanjakana de milaza fa miasa izy de rehefa milaza izy fa miasa de mitokana trampanjakana vitsivitsy izy de mitokana sekoly izy de manao spectacle izy de manao fisariana izy iny zany any fanjakana iny fa maninona azo ny fanjakana atao zany rina fa zao amin'ny fotoana anankiray mitovy ihany ny mpanohitra tsy mahazo maneho hevitra amina toerana anankiray sady fananan'olona manokana no mihidy no misy fefy de maninona zany tsy azo atao fa le fitondram-panjakana ihany no afaka nanao zavatra tamin'ny sabotsy akalazainy any tenany de nrobaroba ny volam-panjakana tao na fahanananao déplacement de nitondra nyzao akama rehetrarehetra zao de nanao fihetsiketsehana be tany de nandany volam-panjakana ny vahoaka nefa mijaly sy marary sy noana volam-panjakana egalina volam-bahoaka zay indrindra de nefa tokony misy fanehoan-kevitra etsy andaniny zay nge le endriky le demokrasia sy le fahalalany manao ianareo de mba manao koa ny mpanohatra de anjara ny mpanohatra no miteny misy zavatra tsy mety ohatran'izao koa nge hitanay ataon'le fitondram-panjakana ka nanaovanay invitation ny association ny syndicat ny force politique sy ny acteur politique ary ny parti politique rehetra de tonga teo ry zareo namaly ny antso de voatery zany tety aikanja tety andalana moa zany no nresaka dikan'izay mbola tsy vita lay fakakevitra fampiresana fanavotam-pirenena mbola tsy vita zany le fiaonambe ho an'ny fanavotam-pirenena fa tety ivelany le izy de tsy afaka nany eo hevitra lay mpanohitra zany de fa zavatra roa samy hafa mifanipaka zany le fanjakana afaka mandeha any am'izay tiany atao afaka mirevy ary zay tiany revena fa le mpanohitra tsy afaka mihetsika ary tsy afaka manao an'izany tamin'ny vaintema efa mena konzina ny hôtely sasany azaraisiny reo azaraisina anniversaire tamin'ireny de eo ny mahatonga hitentsika hoe tena vononareo le demokrasia efa mba haki azo ane zany taty amin'ny 90-91 satria zany le tolona nataon'ny mpitolona tamin'izany fotoanany zany sivane fahalalany demokrasia de lazainareo fa vototra indray zany 2009 inona le izy vao mainka tena tsisy tanteraka na ny fomba nandevenana an'le demokrasia sy le fahalalana manao hevitra rarina tsy fantatsika hoe aizany nalevona efa vonona le orona tsy fantatsika le izy hoe aizany nalevona ho any teo aloha manko rehefa nalevona le izy de mba fantatra ihany hoe eny ary tsy zavatra tya de resaka censure ao amin'ny intérieur ty tsy maintsy misy ny dépôt légal tsy maintsy misy ny zavatra ohatran'izao tsy maintsy fantatra hoe inona ny avoaka singa de fantatra le izy eny ao amin'ny intérieur no tsy fahafahana manangana antoko politika fa antoko politika zay fantatra ihany reto fa rehefa fantatra zany atao le izy de ny adiny olona de hoe mifongarina tao de mivoaka tao le izy nalalaka fomba fananganana antoko politika akoatran'izay nalalaka fanohana ny amin'ny radio sy ny télé sy ny gazety rehetra teto amitsika tsisy teritery-tsony zany de zao le izy tary amin'ny taorinany 2009 tsy tanao tsony ary ty vao mainka apira tsika zany de aiza le izy nalevona aiza le demokrasia sy fahalalana ary eo mipetraka amin'ny fanontaniana ny ACC ve mahita ny nanaovana azy ny intérieur ve nahita ny nanaovana azy ny ACDD ve nahita ny nanaovana azy hoe aiza ny nalevona le izy ny primature ve nahita ny nanaovana azy aiza ny nalevona le izy ny présidence afaka mamaly an'izany aiza natao le izy fa tsy hitatsika le izy zay le tena problème de io ka tsahatsika io hoe aiza marina ny tena nalevona le demokrasia sy le fahalalana am'izao fotoana zao ary zany tsy possible teo aloha na le demokrasia ihany fa ao anatin'ny demokrasia nge de misy zo fototra sy fahalalana maneho hevitra riny de mba na fahalalana ihany zany fa ity nampiarahana ao aminy le fahalalana maneho hevitra sy ny zo fototra ny sambatan'olona de miara-tsita zany le izy am'izao fotoana zao
tena le zoan'le mpanohy tsara tsy no ajaina akory ny tamin'ny sabotsy teo, na le zoan'ny antoko politika tsy no ajaina akoriny manentana ny vahoaka, manao éducation citoyenne, mampafantatra ny zava-misy, équilibre de pouvoir tsy tanteraka tamin'ny sabotsy teo, satria misy mamboly hevitokana eo amin'ny fitantanana an'le firenena, de izy mahazo manao amin'ny mahajanga fa le mpanohatra tsy afaka manao aty Antananarivo. Zao anefa nanambara amin'ny préfet de police tamin'ny Zoma ane lavay an'le samedi 23 juillet. Zao nanambarany: tsy iza no miteny an'ity, tsy Irina no miteny an'ity, tsy député Fetra capitaine d'équipe teny Ankanja amin'ny solomaboka ny team no miteny an'izany, na Alain Ndrimiseza tarika ny RMDM, na pasteur Edouard Tsaramy, na Itsiania Vantoliara, na Ripatoa Van Thomasina, na Sofia Van Mahajanga, na Rado Van Fianaratsoa, sy ny sisa, fa ny préfet namoaka n'ity hevitra ity mikasika indrindra ny fahafahana maneho hevitra teo Ankanja Macron Beoririka tamin'ny sabotsy teo, de aloha elotsika lizy ity ny version officielle ny adevitra zay mal placé ary diso mihitsiny tamin'ny sabotsy iny, ary tetika diso nataon'ny fitondram-panjakana. Dahoary enotsika lizy ny 20e anniversaire tsy nanaka nanao tany amin'ny lay hôtel tsy nanaka ny bio privé, nanao tany Ambohipoly tsy nanaka nanao rédinisation, fa à partir du moment izy mivoaka na ny tongotra ray fotsiny mivoaka amin'ny arabe eo de afaka manao hevitra zay, afaka manao hevitra ao fa ny fivoahana zany an-dalambe tsy aikena mihitsy, fa tsy maintsy andraidraikitra avy hatrany zay raha vao misy mivoaka an-dalambe. Raha vao mivoaka an'io zareo mivoaka an'io toerana io de efa tsy ara-dalàna zay, fa satria tokony nahazo autorisation tamin'ny commune izy vao mivoaka amin'io toerana io. De zay zany ny fepetra raisina, misy fepetra ho raisina eo de rahapisitsika mahita anazy, fa ny fanjakana aloha de tsy mijery fotsiny. Raha ohatra ka misy fanangonana olona zany tsy manara-dalàna na ataontsika hoe mety anotoina ny filaminam-bahoaka zany. Safady fa resaka teknika kely iny. Zao nambara amin'ny préfet tamin'iny Zoma mialohan'le sabotsy maraina, tany amin'ny 20 tsy ny sakanana, tany amin'ny Live Hotel tsy ny sakanana, tany Ambohipo tsy ny sakanana, redynamisation député Rastany satria toerana manokana. Ka tsy hitako zay olana ozy izy raha nambara amin'ny préfet, fa zao fotsiny raha misy fivoahanao na de ny tongotra ray fotsiny ara de sy mifepetro raisina, fa afaka maneho hevitra tsara. Ary raha ohatra ka misy ny fivoahana an-dalambe na famorin'olona an-dalambe de gagitsika itsika nge tsy nangataka ny eo amin'ny arabe manoloana amin'ny Macron ny RMDM mampanohatra tsy nangataka ny hoe devant Macron amin'ny arabe lalan'ny fiarakodia avy any Antamena hiazo any Tsorano makany am-Posary iny no anio hevitra fa hoe ao amin'ny kianja ny finoana Macron Beoririka. Mbola any zany spot zany, mbola any zany spot zany. De iny izy niteneny préfet zany hoe rehefa inona lizy nanana bonne foi ihany le préfet, nanana bonne foi le préfet nilazan'le hoe azo atao maneho hevitra ao amin'le toerana, fa raha misy fotsiny tongotra mivoaka de mazava ho azy izy mifanapaha-kevitra mifanaraka amin'izay. De ndrehetra zany rina de nanatena mihitsy hoe okiara ao an-tanàna, ao an-trano, ao an-kiantsitsika no iresaka, satria problema de zao ty tena problema ngezabe. Ny an'ny fanjakana tsy omena, ny an'ny tena sakanana. Veriko tsara, amina resaka toerana fa ny hokevitra, ny an'ny fanjakana tsy omena fa ny an'olona manokana sakanana. Zany hoe officiellement ny kianjan'ny démocratie Ambojatova fa tsy omen'ny fanjakana lizy rina. De maka toerana manokana propriété privée sakanana tsy avela miditra ndray le tompon'le toerana. Any le problème, any le tompon'le toerana tsy nameo autorisation an-jareo hoe idio le trano
fa ngandry matomary karavalo manana na ny orinasa magro zay mioccupé ny toerana io na mialalana ho an'ny miaramila sy ny fanjakana nrequisitionné-andry zareo hoe hiditra ao mpanohatra fa idio le trano fa zay tsy na mialalana tsisy anjanany e azo idirana io avy any amin'ny tompony de ozy ny préfet raha miresaka fidinana an-dalambe ity velany de mila autorisé ny commune zany le commune ndray nefa tsy ny autorisé an'le mpanohatra tamin'ny sabotsy de zao ny fandiso be misy le izy ny pousseny voaka taty an-dalambe indray le mpanohatra sy le mpitolona zay nge mahafahafa an'le zavatra ataon'le fitondram-panjakany tena mahafahafa an'le izy tompona andraikitra lehibe iny de asairanareo le préfet de police tompona andraikitra lehibe mba nahita expérience politique ihany izy tamin'ny 2018 de efa mba miezaka ihany mikadre an'le situation eny ara haleo ara aneo hevitra fa azo atao maneo hevitra mba misy olona ihany nge mba manana le conscience na honnêteté mba nianara an'le izy fa zao misy baike politique tsy haitsika d'où vient avy aiza le baike politique satria surtsika rino fa baike politique io iza nanao ny baike politique io le ministre amboniny ve sa le ministre agova ato ambonimboniny ato sa mbola le lehibe l'OMC ohatra tsy fantatsika zany sa efa le tena any faratapo mihitsiny sa misy mpanolotsaina manokana sa nisy mpikambana ao anatin'ny gouvernement tany vondrovondrona tany ambadika tany satria fantatsika fa zany ny zavatra nitranga de efa mba nanana an'le bony fa ka izy miandraikitra an'le filaminana de mipousseny ray tena tsy normal le izy en principe zany raha le fanazavana iny de niditra ao an-kanja amin'ny magrobiorika zany ireo mpikaroka amin'ny fanavotam-pirenena ireo mpitolona de tao nanao consultation samihafa de tao no nyresaka de tsy mivoaka tety ivelany zay le izy rina ny tokony izy fa raha mivoaka tety ivelany de any no mandray fepetra mifanaraka an'izay le fitondram-panjakana fa izy ndray ny bahana n'ilay kanja magroberirika de nasainy mipetraka tety an-dalambe le mpitolona ho an'ny fanavotam-pirenena de tsy normal zany de inona zavatra nitranga ry zareo indray no ny bahana tsy hidirana teo amin'le toerana tena mahavariana sy mahagaga hoe zany ve sisa no fampiasana ny endriky ny fahalalana maneho hevitra sy ny zofotra isam-batan'olona ary interprétation na texte taiza no miresaka an'izany hoe tsy azo atao maneho hevitra amina toerana manokana propriété privée fa azo atao maneho hevitra eny amin'ny arabe lala ny fiarakodia de zavatra hitantsika tamin'ny sabotsy zany zay nge zavatra nitranga tamin'ny sabotsy zay ny zavatra hitany rehetra tamin'ny sabotsy posena indray hidina an-dalambe indray le mpitolona de mifanara tsara aloha nareo amin'ny manaraka iza ny tena tompona andraikitry le filaminana raha tanina rivorevoatra andresantsika fa ambon'izay mbola misy baike politika ambon'ny lalàna ve sy ambony le olona ny tendrena hanana an'izay andraikitra momba ny filaminan'izay satria ao anatin'ny 12 ora le izy riny tonga de miova le baiko amin'ny enina maraina midy ny toerana de tsy na mialala an'izany ka iny le izy eniko iny le izy eniko tsy fantako tsisy akoatra an'iny ene public ane iny reny be sy ny maro iny reny vahoaka iny tsisy akoatra an'iny hoe vavanteny de zao ny zavatra nitranga tsy sahirana ohatran'io koa le fanjakana raha ohatra ka tao anatin'ny toerana tao ny mpanohatra ny naneho hevitra zany hoe tsy voatery izy mobiliser force be da be ohatran'ireny nandanimbola ny volam-panjakana zay indemnité andreo mpitandro ny filaminandreo zao zay nareo oui nandany indemnité nandany gazoal ozy rina ny mobiliser force nareo hatrany Ambojatova aty Andohananalakely fandanimbola mpanjakana ane zany ole de tokony fotsiny nakasisiny de niandry teo
il suffit de camion kely ray de 4x4 ray de baton ny ampiasaina de raha vao misy nitongotra mivoaka de hoe ndao mikisaka fa zao no fanarahana tsy nikapohana fanakisaka zay inge de mbola nandany andro nareo nanao arrestation de afabaraka sehatra iraisam-pirenena de mivoaka ihany koa fa faiblesse le fanjakana sady tahotra ny fahalemena perta be da be le fitondram-panjakana izy nieritreritra fa ametraka stratégie fa nylalaovan'ny olona tao anatin'ny stratégie ianareo samba mainge samba misy an'ty betrondoha ty daholo ary tsy voasamba nisy niatrika mouvement teto vao mandeha fotsiny dispositif vao miainga fotsiny ny endrikendriky ne iza daholo no force eo atoerana eo de fanaovan'ny olona lecture nareo de tratra le fitondram-panjakana tratra ao anatin'ny tsy fanajana lalàna tratra ao anatin'ny fanitsakitsahana ny demokrasia fanehon-kevitra sy ny zo fototra isam-batan'olona sy ny andraikitry ny fiainana antoko parti politika de sahirana de izy menakavy moa nahazo information tsika rina hoe famaly ao ane tsy mitovy hevitra ao hatrany an'le Facebook era sy le perroquet apresahana efa inona ary tia nataonareo ty mampatanjaka sy mampalaza amin'ny mpanohatra nareo zao ndray zao rina malaza sinsisy odo rehefa tsy hay ho ale izy de aza maka fanapahan-kevitra samy mahay stratégie ary samy mijery hoe inona nataony rakoa de inona nataony rabe de anareo no menatra amin'ny nataonareo sy afabaraka amin'ny nataonareo na izany mbola tsy vita le fionam-beo amin'ny fanavotam-pirenena nivadika tolona ho an'ny fanavotam-pirenena izy satria nitsahanareo ny principe ny droit fondamentaux sy ny zavatra marobe ao anatin'izany de nanao fanambarana io marain'io ny pietsehatra ara-politika ny mpanohitra teny amin'ny QG Belera de vakiko amintsika le izy zao hitantsika amin'ny sary zao hoe iza daholo ny tao filohan'ny vondrona parlementaire ny antokotiko Madagasikara député Fetralala Mizafy-Molona nanomboka tamin'ny 7 rasasany maraina ka hatramin'ny 4 hariva tena kianja foana zany député Fetra zany niaraka ny député tiko Madagasikara niezaka nandrindra niezaka nitondra fandaminana ihany koa ho andreo mpitolona rehetra akoatra zay de teo ihany koa reo mpikatroka rehetra ao anatin'ny RMDM hitantsika Andriamatoa Alaindremiseza Edouard Tsarame ary ny mpitarika ao anatin'ny bureau politika de NSG Rina Andriamasinoro ny Cordo Jean-Claude de hitantsika ao rinareo ny mpitarika hatramin'ny solombambaoka sy reo mpikambana RMDM zany de zao mivaky ny fanambarana vakina Batsilana ny ACC amin'ny tsy fandraisana andraikitra amin'ny fampanajana ny lalam-pandrenona zay miaro ny zonim-panohatra sy ny malagasy amin'ny ankapobeny hanao fanehon-kevitra malalaka ny fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana ataon'ny mpitondra de midika fa mitanila ny ACC ary voabaiko mpitondra fa tsy manana fahaleovantenany ary tsy manao ny asany de fiarovana lalam-pandrenana tsy ekena ny fisamborana zay saika natao tamin'ny pasteur Edouard Tsarame ary ny samborana any Rina Randriamasinoro sy Jean-Claude Rakotonirina vakina Batsilana ny fampiororona sy raha matahora atao amin'ny mpanohitra na reo olona tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra eta terrorista no manjaka eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao ilaina atao mazava tsara fa etsika mpilaminana sy fanehon-kevitra ataon'ireo zay tsy makasitraka ny fitondrana ary ireo zay mahatsapa fa mijaly ny vahoaka kanefa tsy manana vahaolana ny mpitondra tsy pahana ny filazan'ilay kolonely fa nanao fandranitana ny mpanohitra ary mitady hitarika korotana noporofon'ny vahoaka tamin'izy ireo nipetraka teo amin'ny lalana fa tsy nitady korotana ny vahoaka sy ny mpitarika fa mitaky ny jony ary teaneo ny atezerany amin'ny tsy fisian'ny vahaolana amin'izao fiakarany vidin-javatra izao ka vao maika mampahantra tanteraka ny vahoaka malagasy
rehefa manao be marenina ny mpitondra amin'ny fiatsoana nataon'ireo mpanao politika maro sy ireo fikambanana samihafa mitaky ny fifampiresahana ao anatin'ny concertation nationale dia tsy maintsy misy ny hetsika izay anasana an'ireo olona rehetra izay mahatsary fa potika ny firenena ka ilaina hevitra ny fanarenana azy. Hamafisina fa tsy azo ekena ny fanampenam-bava ny mpanohitra izay manao ny asa ny araka ny voalaza ny lalam-panoloana sy ireo vahoaka malagasy tsy mitovy hevitra mpitondra ka ilaina ny fanohizana ny hetsika ampilaminana. Farany lehibe ao anatin'izany dia hoe mitoy ny tolona ho an'ny fanavotam-pirenena. Ny fanontaniana zay zany ny amin'ny fanambarana iny. Ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety dia zao: mbola ao ve le toerana tsy miova ary roviana ny datin'andro dia zao ny nambaliny navaliny mpikarakara mpitarika ivory zahay zao ao arin'ny fivorianay ampahafantarina amintsika izany. Hoaitaintsy vitatsika eo dia ho fantatsika ny toeran'izany raha oviana le izy fa ty eto ambany ty dia hoe mitoy ny tolona ho an'ny fanavotam-pirenena. Mazava tsara zany adevitra zany. Mirassuren'ny vahoaka zany fa tsy membotra mitarika. Mirassuren'ny fikambanana ny syndika ny antoko politika maro samihafa zay efa tonga tamin'ny sabotsy ary mbola nampiseho favonona ny fahoavy ary dia mbola nahazo maro tsika io rina. Any amin'ireo faneho-kevitra hitantsika amin'ny tambazotra sosialy sy ato anatin'ny commentaire ato amin'ny page ny MBS ny hoe zay kosa amaly amin'izay zay ho avy zay. Fefa tsy rarina tsy azo ekena lafin-javatra ohatran'izao. Ary io ny tenen'ny pasteur Edouard Androany ary efa nytenen'ny Jesy Cordo tamin'ny sabotsy teo tamin'ny valan-dresaka iny alina ny voan'izy ireo iny. Hoe na zay zany gaga hoe fananina zay ny samboriny e. Le olona dia za tsy niteny. Le olona tsy hitanao hoe inona ny zavatra nataony ary mipetraka le olona tamikeo ny samborina. Satria ve zay ny consigne nandeha tany tsy azo pasteur Edouard. Ary rehefa tsy azo pasteur Edouard dia hoe tsy maintsy misambotra olo mavety eo anatin'ny mouvement io ka hiafebliriny mouvement io. Sambory ny poids lourd ny atokotika Madagasikara ny Jesy Cordo. Dia rafy ty mouvement ty dia hiparitaka ireo olo ireo satria ny ty mety hitantsika marobe miaraka amin'ireo force politika fa tsy nahomby le hevitra ho ahy satria zao ny zavatra nitranga telo. Rehefa tonga ao aminay hoe phase d'acceptation manaiky io vahoaka io dia tsotra no mibaiko azy. Dia za ny conviction. Fa rehefa misy koa ny tolon'ohatra indray ny akontry ny conviction dia ny endurance. Tafapetraka ny endurance tamin'ny sabotsy. Ary ny détermination. Dia hitantsika zany. Ao anatin'izao zavatra lehibe zao mahatazona vahoaka hatramin'ny 4 ariva ny mpitarika amin'ny mpanohatra. Fa zava-dehibe zany. Satria nipetraka atao anatin'le vahoaka le firaisan-kina. Dia le fanjakana nge no nampiseho an'le endriky le fihaonana tokony fihaonam-be ho an'ny fanavotam-pirenena. Zay ny forme fa novain'ny fanjakana le izy rina. Bravo. Novainareo le izy ho revendication an'le hoe avoay Jesy Cordo. Dia mipetraka ny olona tsy nety ny ala dia nareo ny eritreritra rehefa sambolony ireo dia miala. Mais non, mipetraka dia ny andry jusqu'à tamin'ny efatra. Fa nandeha ny fivoriana ho an'ny RMDM sy ny ekipa rehetra tamina toerana hafa ny teo an-kanja, ny janona teo an-kanja miaraka ny kapiteny d'ekipa sy ny miaraka amin'ny fandrindrana n'izany hetsika zany. Avy eo nanome directive amin'izay eny fiadanana hiary fanotrona ao anatin'ny firaisan-kina. Amin'ny 7 ariva mahery kely tafavoaka izy mirahalahy. Fa maizina dia maizina. Ary mbola betsaka ny olona tonga teny. Zay le izy hoe ny détermination, conviction, ny endurance ao anaty mouvement. Tsy voasakanareo zany. Dia mbola tsy tanteraka moa zany le fihaonam-be ho amin'ny fanavotam-pirenena satria inona ny consultation vita teo. Ka le toerana rambana nako. Fa nivadika ho revendication le izy fitakinana hoe avoay namanay.
asa zay zavatra nitsanga koa hoe nde ho tazomma ve de vita ny 48 heures ve de ho deferena sy ny sisa fa matokoana motsitra natahotra ary tsy hitaninona koa moa ny antony tazomana ny SS Cordo ary ny sary ny seho navoaka ny RFI sy ireo mpanao gazety vahiny rehetra tena fahafahambarako an'le fanjakana tsika rina mbola iresaka le article navoaka ny gazety Le Monde page bobaka be izy ao fa misélectionné azy tsikelikely tsika eo fa miasa amin'izany tsika amin'ny raha lasa na mana technicien ho resahanay amintsika eto zany maromaro izy eo ya tonga ho ady io le tenenitsika le misalobo komana fa mivoaka vao anaty sarin-doha koa menatra mahasika ne zany gazety Le Monde zany tena reo ve tena tsy mety leo misy le fitondram-panjakany tsy mahafantatra ve tena hoe fa tsy mety ry zalaina ataotsika tsy rariny tena efa ndao manongo tena manoatra n'izao nge za manongo teny zany mba manongo tena hoe tena efa tsy mety ry zalahy ty ataotsika ty kosa efa mihoatry ny fefy de mba mifandiny de mifampanontany hoe ahoana molotoizana sahajany eo de efa men'olona varavarambe grande porte na concertation nationale mbola miavinavina de rehefa kelikely mbola omen'olona hoe ty mbola misy varavarakely ihany de mbola miavinavona ihany fa nefa rany lavakombarika kely sisa zay ve no avoaka anareo anatin'izao situation zao sy ny ahavotra anareo ozy le namako zay rino za aloha lesa raha faniry tsy te ho exilé politique antsony de ozy le anankiray efatry nefa mba maromaro ihany zay tena nylalovako zay atamora tsy efa za am'zany miresaka tsotra fotsiny miresaka an'izany de zany rehetrarehetra any mba tsy ahatongavan-javatra sarotra tsaroko ny teny député faharo gouverneur ny ina moa zany ary amin'ny faritra Beloary Menabe Piasonam ho esprit revanchard foana ve no iainany eto amin'ity fireneny ty de mba homena adihevitra nareo io ary concertation nationale la fikaonandom-pireneny de efa mba tonga ny FFK mavana ndao mba mifampiresaka ny fitondrana sy ny tsy ao anaty ny fitondrany de jerevy mivahoaka zao ny zava-misy eto amin'ny firenena de mbola avo ry perroquet sasany ataonareo ina concertation zay nga mila concertation mendrasa fifidianana ka le fifidianana efa tsy vita non tsy hoe le fifidianana efa tsy vita le fiainan'le firenena efa tsy tafavoakanareo de iandro fifidianana exactement zay aneny nataonareo tamin'ny 2009 hoe tsy nahandro fifidianana fa lazainareo fa tsisy démocratie mijalo ny vahoaka de nampidirinareo kizo le firenena de ohatran'izay nataonareo tamina 2018 tsy ara-dalàna ny lalàna amin'ny fifidianana mijalo ny vahoaka élection présidentielle anticipé zany nge mivakinyty armadaty miaraka mitsangana ary malagasy tery andrefanambojanaary élection présidentielle anticipé satria tsy nahandro fifidianana nareo de raha misy miteny ndray ve zay voambolana teny ambavanareo tamin'ny fotoanandro no ampiasain'ny fanoerana ary tena miariary le tsy fahombiazana ary za tsy hitanisa-tsony hoe inona dolo le tsy fahombiazana na resaka vidim-piaina io na resaka fanapahan-kevitra io na resaka marché public io na resaka volam-panjakana na resaka corruption na resaka iny décision misavily volna décret mamono constitution aiza nisy an'izany eto Madagasikara misy an'izany hafa ny fanapahan-kevitra andrano hafa ny rapitso izy menakavy miady akarinao SG miady amin'ny député ny député miady amin'ny gouverneur ny gouverneur miady amin'ny maire ministre samy ministre amin'ny famely ny ministre miady amin'ny directeur général ny dirikavy zany manao ny ataony tapo-pahefana ho miaro ny tsy fiarona ndray sasany zany zava-misy eto zany zava-misy eto Madagasikara zany
ny fanidina nytony radio tsony tsy andeha ny tsy fahafahana maneho hevitra mazava ho an'ny vahoaka resaka ohatr'izao ve de problema anareo akibe mitsimbatrika ve de problema tena mahavariana le izy te zany karoany olo raha tsisy hitsangana zany de iza nitsangana ahoana ny farany ana de dikan'izay de hoe miandrasa fifidianana dikan'izay tohizy ny skandale robarobay ary lanio volam-panjakana ahodony de zay tsaraina any biako sy mipaky rehefa aveo na misy ISTR avoay mivoaka any andafy any tsy problème zany zay nge dikan'izany e mbola tsy potika tsara Madagasikara fa mbola tsy ampy avoaka malagasy io vidiny zavatra miakatra io ara mbola hiakatra noho izany tohizy foana zay nge dikan'le hoe miandrasa fifidianana e ao anatin'izany rehetrarehetra zany amboamboarinay mipaipaikady eny amin'ny fokotany ametrapetrahanay ny olonay fa zay koa raha andeha fifidianana miala amin'ny doublan zay miditra amina autre stratégie afandray zay zany ny tianareo atao de dikan'izay mbola tsy mahatsara ve zany le vahoaka malagasy zay fa tena minatry tena nona sahirana tsy mihinan-kanina omaly anahitan'izany reny mpianakaviana miaraka an'izany any tena efa nona de maka sisin-dalana mangataka de tena nefa mba miakanjo mbola tsy maloto be le akanjo rina tena mampalahelo tena mahazo zany tena mbola tsy maloto be le akanjo ohatrany tena efa tsy managana tsony de ahoana tsisy tena tsisy sakafo tsony efa zara fa ivoaka le feo an'le ramatoa de atao ahoana ny ianao mananjanaka ny jery an'le zazakely ataontsika hoe rotona totrona ny ato tatanana ny ato efa mba lehibebe eo amin'ny 12 taona eo fa ahoana vadiko maty sa tsy mahita asa tsony reraka nanasa lamba farandalolo zay mba angataka kely tsy manany fahaizanareo mipetraka ny ambatoroka tompoko manofatrano tsy mahavita tsony le ofatrano de aty zay mba mangataka fa mba menatr'olona koa fa ahoana rineny ahoana ny havana samy sahirana dôly raha mba mahita asa raha mise ty zanako ty alefako miasa fa tsy possible tsony ny anarany de izy ianao ny tsy alahelo an'izany zazakely 12 taona tokony hianatra ty ny karapanondroko ty raha tsy mahatoky raha mise reto ny kopiany reto zanako reto menao aza atao an'izany raha nga le vahoaka mijaly nge reo vahoaka malagasy reo e de tsy tsapanareo ve fa de mbola mieritreritra foana nareo satria misy endaminité misy solika misy sakafo miblangina afaka mividy sakafo any amin'ny grande surface nareo statut anareo normal voiture de fonction voiture de service fa jerevy le fiainan'le vahoaka efa zany mahazo an'le malagasy am'izao de mbola sy tonga sainareo de mbola lazainareo fa manakorotana mpanohatra mitadika am'izany inona no vahaolana mety am'izany zao indray de tsy menatra mbola fampanantenana trano any mahajanga ny ao ara problema tsy vita de vola aizandray olizandray ny fanaraka am'izany de farany ianao mahita an'izany riny ianao mba malaheloko ray mpianakaviana ianaoko tompona andraikitra ianaoko de mba mamoaka posy ianao tiara fa zao dao aloha nareo entana kely de misotro dite ianao ome dite ty zazy ty de misotro dite tena hitanao mirangorango mihinan-kanina misotro dite ao misy ronono io mba ome vary amin'nanana izy ry zalahy mena toerana tsara misotra ramose ty mikarapanondroko photocopie eo raha ilainy ramose ataoko inona photocopie na karapanondro am'ty adresy ty zay miperaka de mody zay sakariva de aleonay mitady ohatran'izao le fanasandamba efa tsy zakan'le patron ntsony koa le izy de ny zanany nasay manasa lamba fa lafo be ho ny savony ny karama kely efatrano tsy afaka mahazo tsony le ofatrano mba enjehany zareo kely taty zany zavatra mahazo an'le vahoaka de mba manana fon'olombelona ve le mpitondra fanjakana am'izany mba misy fo mitepy ve misy saina mandinika ve hoe mba marina ihany raha ngaty iny ataon'ireo mpanohatra reo fa rehefa kisy miteny raha valomanana io zao io raha valomanana 2009 nitondra farana mbola problème président raha valomanana foana
ASVM 2018 nitondra farany de ataotsika hoe 2020 eo ny sénatorial tany vao ny ala tato amin'ny Anosikely fa tany angany izy fanapahan-kevitra azo andraisiny fampanajana ny lalàna ary tsekenareo ny entin'ny équipe ny député présidentiel rive rakoto vao teo de mbola foaziny ohatr' zany le izy fa tsy mety mihitsy ho tompona andraikitra rio ny tenentsika aza fanatrika ino moa ty de fatra-panenjika sy mpametsiny ny hafa fa raiso anareo ny andraikitra satria ny taimbavanareo tam'izany de hoe ianareo no mitondra fanjakana zay ngely izy zay zao no mitondra de io tokoa ara le résultat ndeha aplaharo ny résultat 2008 nakany 76542 hatrany amy 2000 ka sinisisa tany de jerevo aiza toerana misy a Madagasikara de raiso indray ny 2009 aiza toerana misy a Madagasikara ankehitriny tsotrane zany résultat no mikonty alaivo ny chiffre de aptao de tokony mba tonga sainareo tamitsika tokory zalahy tena tsy mety fa aza de tena manao hoe tofo be tena ny anay mety ka zao rehefa sambolo ny Rina Scordo Jean-Claude de verina ny volamena 73 rehefa tapenana ny vavany RMDM sy ny timma de tsisy tsony ny délestage ohatr'izay manko zany le zavatra tianareo atao ary rehefa tsy afaka miteny tsony no miara-manonja de inona rino de midina ny vidim-piainana de midina ny vidim-piainana midina ny vidin-dasantsy ohatr'izany ny zavatra tianareo atao io ngambana ka tsy mbola mahita an'izany tsika miracle mon ami raha tafavoaka am'izao situation zao nareo miracle mon ami donc tsy adalan'ireo olona avy any amin'ny faritra ireo no tonga ety ary misy olona maro be tsy ampozina hoay mandoto adiniko raha mandremy be avany mandoto hitanay tsara ny nataony tany ane zao mitantara mbola hiakatra eto moa le raha aman-dreny zany zava-misy eto Madagasikara ka zao tsy mijanony ty misy fomba fiteny ny namana zay skeltirina zafady fa important be ty misy fomba fiteny ny namana zay tsaroko tsara raha aman-dreny tsy miondra Thomas mialatsiny tahifa lasakorazana izy zafady rina tahifa lasakorazana izy rehefa nitolo izy tam'izany tompona andraikitra monument izy fatatsika rehetra olona vantoly ary raha aman-dreny tsy miondra Thomas rehefa mandroso mitolona ozy izy camion tsisy marsarera 4x4 tsisy fray ny hevitro zany de tsotra tsisy miembotra ary rehefa mandroso de mandroso efa niporofony mpitarika zany tamin'ny sabotsy miporofony ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara zany ary saika hitatsika teny daholo izy ireo niporofony teo anivo mpanohatra zany ary mbola nijoroany ny olo-pirenena miaraka ny rehefa tompona andraikitra rehetra teo aloha zany rehetrarehetra zany dikan'izany ny atao hoe tolona fanavotam-pirenena de misy lafin-javatra maro zay tokony ho alamina-sahitsy amin'ny fitantanan-draha ra-panjakana zay mitodika makany mivoaka malagasy ary tokony omena assurance le vahoaka omena courage hoe mbola misy olona mijoro fa tsy avela am'izao zay le izy antson-javatra rehetra mahatonga ny olona am'izao fotoana zao mifantany gaga mihitsy hatramin'ny lahady sabotsy moa tsy resahana teny akanja fa ny lahady de rovinandray aza atao ela feleso mividy mafana raha tsy hijoro ary izany hijoro eo tonga ty fidiran'ny mpianatra mijaly zahay tsisy raisiny zahay ina ary no atao io maraina eo anao mbola mahita olona be dabe miantso efa ahoana tsy afaka izay tamin'iny fa mba tena malalaka kosa fotoana rovininareo no mba iantso
hay ve ohatry ny reny le tena fiainan'le mpitondra de le mpitondra zany de zay revena mitsadana fotsiny le malagasy de mampiatra fahefana amina mpitandro filaminana vitsivitsy fa tsy izy rehetra satria reo koa namantsika malagasy mitovy amintsika manana vady aman-janaka mba sahirana makaroana vola isan'andro san'andro mba mahatsiaro ny fahasarianany any reo mpitandro filaminan'ireo rina donc tsy reo problème fa misy vitsivitsy ho isika ary de zavatra nitrangy zany tamin'ny sabotsy teo misy mba mampitafatra ihany aty ambadika aty amina namana zay nge miaraka aminareo fa tsy hoe inona zay mijoreto fa izy ty ase baiko e fa namana zay misy maromaro zay eto de mamme kody le namana de mahita ianao de iny fa misy mandeha le kody ray mandeha ay akama zany reto tena merci zala misaotra indrindra misaotra tena misaotra betsaka fa na iny zavatra kely kody kely fotsiny iny fihetsiky ny vatana kely fotsiny nasehonareo iny ary tsy latsaky ny eninareo tao nampiseho an'iny de fa tena mampihetsika ny any anaty mihitsy ny folo tena zava-dehibe hoe tena ay mbola misy olona tonga saina kay fa nareo koa tsy fahavalinay zay tsy fahavalinareo fa ny fahavalitsika de ny fahantrana lalina mahazo ny firenena am'izao fotoana zao ny fahampitehany firenena ny tsy fanajana ny lalàna ny alatra be vava ny tsy fandrimpalemana zay no antony fanavotam-pirenena de voaray le kody teo ikanja teo misy maromaro zay neto tenena de fa mitodikatsy ianao mijeje de eny mahita an'le fihetsika ohatra hoe akamaka ity mitodikatsy ianao ay akamy ty zava-dehibe zany ka zao mifandehany zany tsy maintsy kapitalizena ny hery hafahana mikaroka fanavotam-pirenena de zay famondrona-kery zay zava-dehibe zay miandry isika zany rina atsika mijery mpanaraka mpiaino ny toromarika avy any ampitarika ahafahana mamantatra sy milaza ny daty ny andro ny toerana hanoizana ny etsika nantolona ho an'ny fanavotam-pirenena tsy oely io tsy oely io de ho rentsika fa eo ampandrindrana eo presana eo ampandaminana tarika ahafahatsika mandray zay toromarika zay de ho zaraitsika zany rina fa eo aloha ho an'ny androany voaka kely satria misy antso atarybe eo mety izany rina raha ohatra ka hoe pourtant moa zany nivelena resana am'izay de miresaka am'izay fa zava-dehibe ny tondrana zay fanazavan'izay rina iny ary efa mamaraparany sika ny fandarana somary lavalava satria mifantoka be dehibe tamin'iny sakoroka tetsy magro be oririka iny zany ny fandarana miara-manonja MPS radio mada tamin'ity fotoana ity samy saintsaina ny rehetra samy mandinika ny rehetra inona moa saintsaina inona ny tiniana ny fivoaran'ny raharaha miainga amin'ny fivoaram-piainan'ny malagasy ilay fivoaram-piainan'ny malagasy amin'io me mahantra me miletika ihany satria na le nitenen'ny faniry teo le hoe tsy mihinan-kanina ntsony le rem-pianakaviana sy le zanany de lasa mangataka anaovana ny hoe andoavana an'izao de rehefa tsy mahaloha ianao zany de eny amin'ny arabe ianao ano mameno isa ny 4 izay efa teny atoerana de izay lay malagasy am'izao fotoana zao ka eto ampamaranana dia misy ny ataontsika hoe teny pahendrena zay noentin'ireo ray aman-dreny tany aloha mba ho saintsaina amin'ny teny malagasy mazava loatra dia misy ihany koa ny amin'ny teny anglisy dia amin'ny teny frantsay ny hery tsy maleo fanahy ray zay ny endry modivoky fa ny adala manesika ihany roa zay aleo alan'andriana toy zay alam-bahoaka telo zay Andriamanitra tsy andriny hafa andrinay foana 4 zay 9h gave up amin'ny teny anglisy 5 zay n'abandonne jamais amin'ny teny frantsay enina zay ndahoary faniry eny ary ny antoko politika samy hafa koa manameloka an'ilay fihetsika iny de marobe izy any de raha voninao faly ny SVM de vakitsika aloha zany
de neny RDS ihany koa tary amin'ny fietsoanrakoto andrendrina mba hajerevy kely azafady fa nisy an'izay de vakitsika aloha zany neny antoko politika HVM satria nanao fanambarana izy ireo par rapport ny tampisabotsy de vakitsika re akisankely iny ary fanambarana zany avany amin'ny antoko hery vaovao ny Madagasikara HVM mitoy sy mahazo fakalala ny jadona sy ny fanaparam-pahefana ary ny tsy fanarahan-dalàna atao mitondra kehitriny eto amin'ny firenena takonana ao anatin'ny raha-mataora sy ny fanampainam-bava ny tsy fahaiza mitatana izay mampitombo ny fahantrano ny vahoaka malagasy ny fandrobana ny arem-pirenena ataon'ny olombitsy izay arova ny fitondrana de mampitombo sesilany ireo fahoriany vahoaka manoloana ireo tranga ireo ny antoko HVM dia voalohany manameloka ny fanakanana ireo izay tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra ankehitriny sy ny fanehoan-kevitra natao ampilaminana teto Antananarivo tamin'ny asabotsy 13 Jolay lasa teo. Faharoa manameloka ny fampiasany herisetra ka nikasitanana ny filoha lefitry ny RMDM Pasteur Edouard Tsaramy sy ny fisamborana ankeriny natao tamin'ny sekretary général sy ny mpandrindra ny antoko tim Andriamasinao Rina sy Rakotondrina Jean-Claude ary ireo izay tsy makasitraka nareo mitsikera ny filoha. Fahatelo manda ankitsy rano ny fampirorona ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ny alalan'ny fampiasana mitandro ny filaminana sy ny fitsarana. Fahaefatra manamafa vavolombelona ny mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena manoloana ny fampatrana ny vahoaka malagasy sy ireo tsy fanajana ny demokrasia. Maprisika ny vahoaka malagasy tsy akanavaka ny antoko hiady amin'ny rariny mitranga eto amin'ny firenentsika hiady amin'ny tsirariny mitranga eto amin'ny firenentsika ny herim-bahoaka tsy resy mibasy ary misy farany ny zavadrehetra lasa zao mifanometanana ho an'ny fampandrosoana Antananarivo fa 5 ny volana Jolay 2024 ny secrétaire général national ny HVM Andriamatoa Rasambany Alain Désiré iny ny HVM zava-dehibe zany tia indray ny RDS na ny roso any démocratie sociale ny roso any démocratie sociale RDS dia manameloka ny tsy fanajana ny tantandalana ny tsy fanomezanjo haneho hevitra ampilaminana ny tsy fananana finiavana ho amin'ny fifampianona sy ny fitoniana ny fandrahonana sy ny fisamborana tsy aradrarina. Rakoto Andriandrina Fetsan no manao izany fanambarana zany. Izay amin'ny ankapobeny zany ireo fanambarana izay nitondra antsika fanazavana fa veritsika eto ihany raha ny vaovao fatantsika rina dia hiakatra satria efa mandeha miely ihany zany vaovao zany amin'ny alakamisy zao lay raharaha mahakasika an'ilay tovolahy izay voalaza moa zany fa nanatsimbadika ny ankibeny tamin'ny fandalovan'ny fiarakodiany Tanjotra nitondra filoham-pirenena teny afaritra bypass teny voafonja raha ny vaovao fatantsika momba izany tovolahy izany izay miparitaka any amin'ny tambajotra sosialy dia hiatrika raharaham-pitsarana izy amin'ny alakamisy izao dia izay zany tsara ho fantatro mibe sy maro zany ahafahany rehetra mijery mifanotrona mifakahery anatina tsangandravatra ohatra izao satria ny fifanotrona moa zany zava-dehibe raha ny fanazavanany amin'ny hoe aiza ho aiza ka ho an'ireo mpitaky ny demokrasia sy ny fahalalana dia heverin'izy ireo raha ny fanazavana samiasa voaraintsika ny amin'ny hoe tsara tokoa ny maneho firaisan-kina eo anatrehan'ny tranga rehetra mba hahatonga zay hoe firenena ho avitra ao anatin'ny fanajana ny demokrasia sy ny zo isambatan'olona ary ny fahalalana zay tokony anan'izay Rina Arabe Mananjara. Eny ary farana ny fantarantsika aleo alanandrina toy izay alam-bahoaka hoy ny fahendrena malagasy never give up n'abandonne jamais veloma tompoko.